eny ary tombolasy tombovavy tafaraka indray sika ato anatin'ny Miara Manonja izay amengy ato amin'ny MPS ny radio Mada na zany amin'ny alalan'ny fahitalavitra na amin'ny alalan'ny radio raha resaka sika hoe radio Mada arak'izany anaran'izany dia rahantsika ihany koa amin'ireo tambajotra serasera maro samihafa izay mampita amintsika menakavy ity fandarana ity ka na ianao eto Madagasikara na ianao any ampitan'ny ranomasina dia miterina ny arahaba mba ampirarintso ho antsika mianakavy ataontsika araba ny manjaka miadana ka dia samy mahazo ny lafalo izany tsy misy anavahana mihitsy sika raha teo tomolbilany iray ihany isika mianakavy izay ny hoe la tombolasy tombovavy fa dia hitantsika fa dia mandeha fotoana voalohan'ny volana Desambra sady sika ary efa eno eny rehetrarehetra eny ny hira izay resaka krismasy sy ny sisa ny dikan'izany ho avy ny mpamonjy ny dikan'izany ifarana taona fa ny fiainan'ny malagasy hatreto manahoana ny fiainanao atokantranao manahoana ny fiainanao eny amin'ny fiarahamonina eny ka Miara Manonja moa zany dia fiainantsika menakavy ihany no resahana eto satria isika dia mikatsaka ny tsaratsara kokoa rehefa misy ny tsy mety dia tenenina ary rehefa misy ny tokony ahitsy dia atao ihany koa ny fandraisana andraikitra fa tsy hoe hiteny fotsiny eto dia andany fotoana eto tsy misy fotoana very zany fa ny fotoana ihany koa volamena ary isika menakavy dia manana taranaka tsy maintsy tsinjovina ireny taranaka ireny izay ary ny hoe la tombolasy tombovavy fa ny fandaram-potoanantsika dia toy ny mahazatra eo mifamakavakana misy ny vahiny efa misy ihany koa ny atao hoe vahiny tompotrano ihany dia eo ihany koa ny avy any amin'ny faritra satria ho avy eto ny avy any Nosy-be izay iresaka an'ity resaka tany any atoeran'ity izay misy atao hoe fanolanana manahirana tokoa amin'izao fotoana izao dia misy olona avy Nosy-be zany hiakatra eto mba hoe anazava ny fomba fahatandro zareo an'izany raharaha izany mbola isy député ho avy ihany koa eo mbola ho avy eo faniry Razafy Manantany fa nefa eto akaiko eto aloha dia i Alain Andremseza izay filo lefitry ny RMDM izany rodobe mpanoatra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara misahana ny Antananarivo ary izy ihany koa moa dia mpanao politika efa tsy zoviana amin'ny mary fa ary miarabanao Andriamatoa Alain Andremseza tonga eto amin'ny Miara Manonja indray araka ny voateny teo moa ianao zany tsy hoe vahiny fa atao hoe vahiny tompotrano mitondra fanazavana sy faneho-kevitra ihany koa miarabanao aloha miarabanao namana rina dia miaraba koa ny mpijerehetra ny MPS Miara Manonja ny MPS eto eraky Madagasikara sy ny any ivelany izay manaraka amin'ny Facebook zany sy ny amin'ny YouTube dia amin'izao voalohan'ny volana Desambra zao efa akaiky marina ny Noely efa tokony sy fanovam-penitra mahery vaika eto amin'ny firenena raha tena fijeranay azy aloha zany dia efa tokony hafiditra amin'izany tsika satria ho avy indray zany ity ny 2022 dia mbola ohatr'izao ihany ve zay le fanontanianako avana betsaka ny zavatra tokony ho arenina betsaka ny zavatra tokony amboarina fa raha tsy mitsangana ambony fandrina ianao mandroso ny tongotra ary vonina ny anarina sy ny anitsy dia tsy ova mihitsy ny fiainanao isan'andro an'andro ka hafa kely amin'ity namanarina ohatra niditra amin'ny zavatra tsy dia mahazatra loatra dia io mandehandeha amin'ity mamaika atao ny olona amin'izao fa akaiky le Noely zay mihitsy dia hitanao fa be dia be ny lozam-piarakodia ianao zao nandeha taty asa tsy fantatra azakazaka mbotay aso be mihitsy dia mahita hoe betsaka ny fiara mandona olona kanefa efa tsy dinena ihany koa be dia be le olona tsy mepita amin'ny passage clouté zay koa eo amin'ny fepitana mitokony resahantsika ihany io zany hoe ahoana moa le malagasy no marina fa betsaka tsika tsomby atsika atao le passage clouté raha hipita kanefa tsy maintsy samy manana ny anjarany ary ny magaga dia le passage clouté 10 metatra miala an'le olona miapita zany hoe le olona efa mahita an'le passage clouté eo dia mbola mandeha miapita ery amin'ny tsy misy passage clouté any dia raha vao hitsaka amin'ireny le vahoaka atsika dia sady mampalahelo mabe fahasahiranana no hiady indray koa amin'ny mpitondra fiara hoe ahoana zao kanefa dia hita fa misy fahazarana izay tokony ho raisina dia inona ny dikan'izany ary inona ny dikan'izay hoe eto amin'ny passage
eo akaiky eo ihany le olona amin'ny mpita ao le zany fahasahiranana amin'ny fiainana alohan'ny voalohany tsapako hoe sa hoe tsy matahotra mafy le matahotra izy fa sahirana mafy izy amin'le fiainana de efa tsy ohatsony lohany mipita izy de lasa mipita fotsiny zay ny hitako manahirana ny tena ohatry ny omby fa tsy matsapateny tsika malagasy hoe mampidi-doza atsika ary mampidi-dozany hafa ny fiatsika otrainky zay zany mba hiangaviana atsika hoe tokony samy miaraka mifampitaiza de zao reny zaza de zao ny tanora ary tokony mifampiteny ny tanora amin'ny reo ray aman-dreny hoe rehefa mipita tokony mba miezaka foantsika araky zay azo atao mba any anatin'le toerana fiampitana no mipita tsy isiany loza am'izao akaiky ny fety zao ka ono eo hoe fanabeazana aloha zay efa tafiditra ao anatin'ny fanabeazana sy ny éducation civique ihany koa fa sao de le atao hoe le misy fanjakana eo fa de le fanjakana mihitsy no ohatrany hoe tsy atahorany olona ohatrany hoe tsy ao an-tsain'ny olona hoe misy fanjakana eto tokony ajaina tokony arahana ny lalàna ho an'ny rehetrarehetra sy ny sisy zay mihitsy mantsy renany matetika reny fanehoana n'le fahateserana tsy fakasitrahana hoe tsy firaharahiana sy ny fahoriana zay satria zavatra hafa ianao nge rehefa milamindamina de ohatra ianao zao andeha andia anao de marazy de manao metimety andeha asy ianao hafa ny akanjonao tikan'izany arakaraky le zava-misy no anaovanao ny fihetsika ao sy ny fiakanjonao ka rehefa jerena le olona de tsapa mihitsy eo fa diranovana le malagasy kefa tsy rahatsony fa lasa fotsiny izay hitana vary hoanina andro ihany izay ny mamaiky moa zany hoe am'izao fotoana zao ary tsy maintsy areniny zany ao tsy maintsy ahity satria efa tsapany alafony ny vidin-javatra am'izao fotoana zao tsy azo tsy takona fenina tsony betsaka ny tosa amin'ny malagasy hatrany amin'ny tosa zay takin'ny banky amin'ny jirama ohatsy zany takin'ny any amin'ny banque mondiale amin'ny firenetsika mikasiky ny coronavirus ao daholo zany rehetrarehetra zany ke veriko fa eo anatin'izany rehetrarehetra zany de tsy maintsy tsika menakavo miara mirahina hoa sy mampiseho fihavanana mandeha mitady vahaolana analana ny firenena anatin'izao lavaka sy aizina be mandeha fotoana zao ka efa mandeha moa zany zao fotoana andriamatoa alay andre miseza hoe le fiatrehana n'le fiainana zany de ao manontany ahoana ihany tsika ty fa le fahantrana ohatrany tao tena mienjana ihany ahoana ny atao sinsisa de eo zany miodikodina eo ary eo miteny hoe rehefa tena diso mantra le olona de tsy manana atao hoe saina afaka heritreritra intsony ataon'ny sasany amin'ny fanaovana azy ataovan'ny fitaovana mihitsy ataon'ny fitaovana ahoana zay zay le izy tsy maintsy le izy miodikodina ohatrany le vahoaka mpahantrana mihitsy nge ary le vahoaka tena mahantrany matetika ireo ny tena mifidy an'le fanjakana mampahantra azy zay ny mahasarotra amin'ny fiainana aza vaokely hoe zay fa raha dinianao zao le olona tena mifidy an'ny fanjakana am'izao fotoana zao de le olona tena fadiranovana am'izao fotoana zao le nandeha niorakoraka zay entina mandeha mijery an'le mampandiva alahana amena t-shirt ray misy de hitanao hatramin'izao mbola iny t-shirt iny any ny anaovana isan'andro arotototika mbola iny any ny etmanakanovana koa sarana hita le sanga kely sisa am'le sary mampanahelo tikan'izany eo tena tsy manana mihitsy izy zay no ataoko hoe le vahoaka tena manitra am'izao fotoana zao ne reo ny tena ny vahoaka ny fidy an'le fanjakany ary tsy zao ihany fa na tamin'ny andro taloha de zany foana ny zavatra mitranga eto amin'ny firenetsika zay no ataoko hoe mifoaza koa le fidi-polisan-datony tsy mifidy fa tompona ndraikitra koa amin'ny tsy fandanana mifidy izy mieritreta za tsy tonga any fa sy alabato alabato fa raha tonga ianao de afaka miady amin'ny vatonao fa raha tsy tonga ianao de fa namany very zany ny zoanao sy ny eritsikanao azahoanao miady zay anjaranao anjara masoandronao noho iny vatona latsaka ao iny de mbola mamerimerina matetika hoe tokony ho atao tsapany malagasy sara fifandraisany iny vato alatsany any anaty vato iny sy ny vary alatsany ao anatin'ny kibony isan'andro zay ya mandeha any sika andriamatoa alaindray miseza miteny ny FFKM moa zany tamin'ny feikevitra nambarandry zareo nisan'ny lazainy hoe amin'io fifidianana 324 io satria moa zany zay moa ny efa daty fa io moa tsy fantatra hoe ahoana zay ho fandehana eo zay hoe datan'ny 324 zay fa hoe tokony hampanjakana ny fahamarinana ao zany FFKM amin'io fifidianan'io tena nitsimy mihitsy hoe amin'io fifidianan'io natsapa zany FFKM fa ny tsy fahamarinana tany aloha matoa hitrikitrihana zay zavatra zay le fahamarinana amin'le
fanatanterahana sy ny hoe organisation izay eny no mahatonga anay miazakazaka am'le hoe sy manosika ny hoe le fanorenany fotony ny fahatsapana an'izay zavatra tsy nentina andritry ny taona maro zay ary ny angatana io fanorenany fotony io de tsy maintsy atsangatsika amin'ny fototra anankitelo de ny fitiavan-tanindrazana ny fahaiza-manao ary ny fahitsina matona tao le fahitsinana ny fahamarinana samy mitovy any zany tsy de mifankay zany rehefa mahitsy ianao de marina rehefa marina ianao de mahitsy matory zavatra reo no takina reo zavatra anankitelo de fantatra fa ireo no tsy misy amin'ny firenena amin'izao fotoana zao de tsy mety mitsangana le firenena vanona zay taritiny olombanina ary misy vahoaka vanona zay zao tsika mandeha makany amin'ny fampandrosoana raha matony FFKM miteny azany ty tsapany ary hitany fa efa tsy mandeha makany amin'izany lay tsika ary amintsery anao de namoaka ny Union Européenne hoe zay de mila fifidianana tsy mitongilana ary mampitovy ny zoan'ny candidat rehetra matoa izy miteny an'izany de efa tsapany zany fa misy zavatra tsy mandeha amin'ny tokony zay leony eo anisan'izany ohatra ny fametrahana n'ireo membre ny CENI zay raha mahita anisan'ny fotsiny resaka CENI anisan'ny fotsiny raha ao anatin'le système fotsiny io zany akaikin'le fifidianana ho avy de fa iny ny voalohany tsongoko hoe rehefa tena tenena izy ny lalàna mametraka fangararana fa raha ny fitaratra hitanao amin'ny CENI amin'izao fotoana zao de tsy midika mangarara mihitsy io CENI amin'izao fotoana zao rehefa manana daholo ny olona to de vakina fotsiny ozy mitandrina de tsika moa mitolona amin'io fa ny mahagaga de misy olona zay efa tsindrotsindronao hoe te hilatsaka ho filoham-pirenena ray roa telo te hilatsaka fa tsy renao miresaka an'izany mihitsy ry zareo tsy miresaka an'izany izy de io ary ianao ny gaga ina ary ny tetaviny zany hoe zany raha tonga akoa izy zany de mbola merina ny ohatran'io sa hoe hivarotra vato fotsiny ka na ny devoly arany eo de tsy maninona fa de sitrihana fa de anao fifanarahana amin'ny devoly mba azahoana sezy hipetrahana hitsetsefana amin'ny malagasy zany de apetraka amin'ny vahoaka mapetrapetraka amin'ny vahoaka aloha samy isaina samy eritreritra amin'ny fomba hitondrany ny teneny amin'izany fifidianana zany satria zany zava-misy tsapa ka tsy maintsy ametrahana fanontaniana fa na iza amin'izao ka eritreritra anao fifidianana mangarara taitra ihany zavy andany vola be amin'ny fifidianana caution 500 millions de raha tokony azo 10% lasa 9% de mba tsy miverina volako de tsy taitra hoe andao ihany amin'izao hoe dikan'izany efa misy zavatra tsy milamina koa aminao efa misy eritreritra raha tsy amitahana ny gasiko eo aminao zany ianao koa zany andeha mitady mpampandivalana o amitahana malagasy anao t-shirt tsy toko tsy foroana amitahana ny malagasy eo zany fanontaniana mipetraka de ozy aho hoe mbola vo fitakitsany ve tsika ary vahoaka mbola izany ve nitondrana amin'ny firenena izao mahazo atsika menakafy izany samy teny amin'izao fotoana zao fa milamina ny fiainana mety misy milamina ny ambadimbadika any olombitsy angamba isaina amin'ny vahoaka no resahako tsy ataoko an'izany tsy vahoaka satria ny vahoaka no resahako malagasy ray reny malagasy rairay malagasy mitsora misotoavina malagasy de vitsy angamba ny afaka hiteny milamina ny fiainana ka araroty ihany aloha zay resaka hoe fifidianana zay satria efa eo ihany sika zao sika volana Desambra raha natao hoe tety andro zany zao de efa hoe volana Desambra efa mandeha any amin'le resaka any amin'ny lisy mpifidianana any amin'ny soratana anarana any amin'ny fototra mihitsy hoe any amin'ny fokotany sy ny sisa rehetrarehetra any ny ratsa mangaika any anefa rahantsika malala aloha raha niseho teo aloha fa manahirana ny vahoaka malagasy ahoana ny atao hoe fandraisana andraikitra ny vahoaka amin'izay de miainga any amin'ny fototra mihitsy everiko fa ny lakile ny onge de any amin'ny vahoaka sa ny azahoana manova zavatra aingana indrindra na mifombina na mifombimina de any amin'ny vahoaka ny tompony lakile raha tonga mifidy daholo ny zato isan-jato ny vahoaka tsy misy loatra akory zany tsika koa tsy anofy fa ny fito satria amin'ity tena raha sarotra mihitsy ny valopolo isan-jato ny vahoaka na ny fitopolo isan-jato ny vahoaka iovana raha-pirenena any amin'ny vahoaka ny raha hitrotra ny vahoaka satria sorena amin'ny zava-misy iovana raha-pirenena zany any amin'ny vahoaka ny lakile na io CENI io fotsiny ary sorena ny vahoaka zay mila fifidianana mangarara de veriko fa iovana raha-pirenena
Mazava zay ka iresaka amin'ny fiainana isan'andro ihany sika ty resaka jirama ty moa mbola resa be foana amin'izao fotoana zao dia hoe mamerim-boly sy ny sisy sosotra ny banque mondiale dia zao zany rendray hoe ijery fampirarahana miaraka amin'ny banque mondiale fampirarahana amin'inona ahoana ny fomba nampiasana n'le vola aloha zay aloha zany ny tenin'ny vahoaka malagasy ho fantatra amin'ity resaka vola be ity dia ahoana ny fomba hamerenana an'izany sy sisa satria zany hoe mamerim-bola amin'ny banque iraisam-pirenena zany ohatra mbola tsy dia faheno loatra fa amin'ity zany le izy dia mipoitra izay zavatra izay dia velom-panontaniana ny be maro amin'ny mampanaraka ny raha-pirenena ny Alaindray Miseza amin'ny mampanao politika ny Alaindray Miseza mamerim-bola amin'ny banque iraisam-pirenena dika inona aminao zany dikan'izany goropaka ny kitapom-bola ampanjakana nakaiza jirama mantsy egalina fanjakana ihany zany nakaiza ny volana alefa tao aloha afany amin'ny banque mondiale nakao aminy tonga tao dia nakaiza tsy hita zany dia raha ka vola ianao amerenana an'iny ny vola tsy hita tsy miverina tsony fa ny kely tavela no angalana azy ho averina any amin'ny banque mondiale vodobo loatra ny akoho zany ny vahoaka malagasy satria volan'ny vahoaka malagasy io tsy azo adino nefa ny jiramangy amin'ny vahoaka malagasy dikan'izany vodobo loatra ny akoho ndray tsika vahoaka kanefa le any amin'izy fa ny fahafoazan'ny jiramanga misy idiran'ny vahoaka misy ka izy moa no alainy ny vola ho alaina amin'ny sarany jiramany ny vola sarany vidin'ny rano sy ny jiro mpana vahoaka ny tsy mampandeha an'le orinasa zay le olan'izay dia hitanao amin'izany ny fandehan'ny olana fa any amin'ny vahoaka foana ny rihatra no misy ty izy no miatefa zay olana io ary everiko zay mihitsy hoe eto amintsika zany ny zavatra rehetra dia ny vahoaka foana no mizaka sy mitaty ny fahadisoana ataon'ny hafa ao zany le olana io dikan'izany amin'izao fotoan'izao dia ozaka hoe tsy hisy mihitsy vahaolana ny jirama ho hita vetivetika raha izao mitondra mbola io aloha mifanjakana mbola io mifanjakana tsy hisy mihitsy satria tsy hitany zareo le lalana ary tsy voavahana sa tsy voapetraka zareo le fefy azahoana manatsara n'le orinasa mandeha makany amin'ny tsaratsara kokoa azahoana manantanteraka ny etaetam-bahoaka azahoana mamany olona ny fijaliam-bahoaka mamaolana ny fijaliam-bahoaka nefa le fijaliana aloha zany atreto mbola iainana mbola voarano sy ny jiro fotsiny aloha zany zay sarbotsy ho tenenitsika ny vary ny simenitra ny menaka famoivoy ary fanafody fanafody moa dia efa tsy teny enjona nanomboka tamin'ny coronavirus iny dia efa hitanao namana arina fa nitabatabany iny teta hoe androany ny corona ny tonga ho hidina ny sistan'ny malagasy efa niakatra roa aveny telo aveny ny vidin'ny fanafody paracetamol fotsiny ohatra fa miatsy efa atao amin'ny stock reo tsisy fanjakana eto zany afaka tonga dia milaza tsy mihetsika ny vidin'ny fanafody zay manetsika vidin'ny fanafody hoe hiarany sazy avy hatrany nefitsika en état d'urgence azo atao ny confisquer ny stockany fa tsisy nanao satria ny mpanakarina ny manao an'izany zay mbola tia anakarina petsaka noho ny fananany zay le olana mitranga zay indrindra efa miresaka fahasalamana ihany sika raha jerena zany eny an-dalambe eny amin'ny fiarahamony eny dia ohatrany hoe reny le malagasy miriary mandeha mivoaka ny drano mandeha miasa mitady vola mandeha mianatra dia avy eo misakafo atoandro zay sakafo hohaniny ihany dia miverinao tokantrano ny riva ohatrany hoe miaina le malagasy ay zany rehefa jerena any amin'ny toeram-pitsaboana any tena feno marary reny toeram-pitsaboana reny hatrany amin'ny CSP2 ny any amin'ny privé ny any amin'ny hôpital sy ny sisa tsy corona ihany satria mantsy io malaza fa misy karazana aretina be dia be mihitsy zany izay miseho amin'izao fotoana zao ohatrany hoe tsy dia hita ty ivelany aretim-bavony aretim-po diabety tosodra miakatra tosodra midina allergie tazomoka raboka sasany voankakana tsy ampy calcium tsy ampy fer tsy ampy magnesium tsy ampy vitamine isan-karazany dia zany no iainan'ilay malagasy marary zany le malagasy andriamatoa alay Andray Miseza ahoana ny fahitanao amin'izay amin'ny fiantraikany amin'ny sosialy sy ny fiantraikany amin'ny toe-karena tika tokavana dia hoe le teti-bolam-panjakana dia milaza fa hoe zao ny tratrarina hiakatra hatrany amin'ny telopolo isan-jato nefa le vahoaka marary tsy ampy vitamine sy tsy ampy calcium dia ahoana zany vahoaka marary ve afaka hiasa tsika tsy afaka ny any minofy ary tsika tsy hitsambiky mikipy tsy ho ampanantenana valala manidiny tsika fa zao tsy maintsy niasa mahatonga an'io raha hita zao tsika iva fito moa zany
moesety mihiba satria avy amin'ny iva mantsy hoe midina ambany mihiba fito zéro ny de ny aty mihiba de ny ariple aty plus de moins sept ny arikarenantsika am'izao fotoana zao io ny ataoko ka raha plus 3 izy raha afaka pitsa de lasa moins 4 zany mbola ambany zéro ihany ie zay aloha ny voalohany faharoa manangan'izany sarotra aminao ny asa miaraka amin'ny vahoaka anao fanoteneny koa nona maloto tsy mianatra ny zanany fa tsisy jiro amin'ny alina tsy maintsy zany aloha ny vahanao raha vombola reo ny tsy vaovà de tsy afaky nilaza mihitsika fa mandeha makany amin'ny fampandrosoantsika ka aza manofy zay ny tsy maintsy hitondrana ny resaka ary eferiko fa ao mihitsy ny olany ty fanjakantsika tsy ao amin'ny lara-pamena zay mahavany olany bahoaka ho ano ataony fa any amin'ny lara-pamena zay izy no meritreritra azy angamba hiteraterany ao anatrehany fahiny hoe any aminay koa de misy an'izany tsy de zany loatra ny mamaika any malagasy izy rehefa niantso ny rothschild hoe ny rothschild hono nasaina mitady mpamatsy vola mpandrarà hoeto amitsika hoe fa mitady vaholana zany de hitanao ny vitantsika eo ny autoroute inona ny zava-tytranga vitantsika eo ny téléphérique inona ny tranga am'izany ahoana manao autoroute ianao izaka ohatry inona ny vidimiditra amin'ny autoroute iza ny olona manambola andehanana aminy de hitanao am'izay ny fahasahiranana zay hitranga eto amin'ny firenena satria tsy ny olona rehetra ny afaka mantsifa ny zavatra de tavintsika ho atao tsy zany ny atao hoe demokrasia tsy zany natao hoe demokrasia hoy alay andremseza kanefa itsika tsy maintsy miaina foana zany ao anatin'izay le sehatra ve tsika verina de voatery tsy maintsy hena ao anatin'ny tsirariny sy tsy fitongelanany sy ny tsy fitoviana zany ny edivana mba hitovy amin'ny firenenkafa rehetritsika mbo hitovitovy daholo ny vola miditra amin'ny rehetra samy manana ny sahaza azy daholo fa raha ny eto Madagasikara am'izao de fadiranovana ny vahoaka malagasy ka eo am'izay le hoe arikarena izay indrindra Madagasikara ny manan-karena tenenina foana io zany volameny vatsoa hoe bois de rose inona koa ny arenan-dranomasina moa zany de fa tsy tenena antsao satria hoe misy samby sonoana mikilanty manjono any ino fantatrao tsara amin'ny resaka morontsiraka io mangalatra manjono ty amin'ny faritry Madagasikara sy ny sisa dia tsy voaro ilay malagasy nefa lazainy lalam-panorenana hoe nisan'ny tena hoe vaintondra raha ny mpitondrany hoe miaro ny malagasy tsy amin'ny resaka hoe tafika avy any velany ihany fa amin'ny resaka fandrobana ny arem-pirenena ahoana momban'io izy moa ny fahavalo eritreretina anafika atsika am'izao ka hividianana fitaovam-piadiana eo indrindritsika ka atraizany fitaovam-piadiana mahazotsika hovidiana sy azotsika ho ampiasaina ka azahoantsika makanily zay pary samy frantsay ka tsy andro lany sy vola rina izay ve ny mamaika hamononaniza zany reo fitaovam-piadiana hovidiana reo ny ao aratsita zay anaovana azy eo ny fanontaniana inona ny mamay am'izany ary iza ny mahazo tombontsoany zany le olona mpivarotra fitaovam-piadiana sy zay mifanaraka aminy isiny volam-panjakana makany angalana commission kely ahoana manahirana am'ty rothschild sy any ke banky reo tsy miasasa foana zany tsy mbola nareo banky ny asa body zany aloha hatram'izay nena koa ny banky kelinao ito ara tsy manao an'izany na manahirana mbo mankatabola ao mikasy sara raha mahazo felaka tramaina mila ho azonao raha mitsofoka amireny ianao dikan'izany tsy mino an'izany ka akoatran'ny izay ihany koa ary eo ny fanoherana andriamato alay andremiseza mijoro ny RMDM aloha zany zao no fantatsika aloha fa misy koa ny mpanohatra izay mijoro hoe amin'ny fahitana ny tsy fitezan'ny fandehanan-draharaha eto Madagasikara ahoana ny atao hoe fanamafisana ny herin'ny mpanohatra am'izao fotoana zao telo taona zany zao ny régime manteo misy ny fanoherana fa manao ny atao hoe mitondra ny anjara-birika ny mitsikera isanandro ny fanoherana ny fotoana mitohy hatrany de ny fanjakana nefetsy mbola atao hoe manao zay fomba hitantanany fitantanandry zareo alay fanjakana malagasy lay firenena malagasy ahoana momba an'io fotoana mandrosy any mantsy ny voalohany aloha ny RMDM de fa manano maizy azy raha misy miresaka eto hoe fanoherana nyzao fitondrany zao de tsy maintsy ny RMDM no tonga de tonga ambavan'ny olona dikan'izany efa tsapan'ny olona ny ezaka sy ny fitiavan-tanindrazana ataon'ny RMDM ary everiko fa ny candidat ny RMDM de tsy maintsy azo voato
amin'ny fifitianana zay ho atao amin'ny manaraka eo na isy angala teo na manambola ny RMDM na tsy manambola de tsy maintsy azo vato ary vato ho petsaka ny azo ny RMDM rehefa ho tonga ny fifitianana tena tsy manana zany mihitsy fa matoky an'izany fa be malagasy tsy manofy am'teny an'izany zay fa kosa eo amin'le hoe fanentanana ny vahoaka anofetsehana mba azahoana manoritra ohatra ny fisian'io seny izy hita fa mety atonga mikorotana eto amin'ny firenena eo de tsapanao fa osa le vahoaka foniny izy amin'ny zavatra mety ho vitany fa be deabe ny zavatra tsy zakany intsony dikan'izany tsy maintsy etananao mafimafy kokoa izy tsy maintsy homenao hery izy io ohatra ny fivavahana ihany ny olona ny ohatra ny rehefa makany am-piangonana lady ohatra ny manambola taoly le malagasy ianao tsy mahatsapa an'izany tsisy olona ho avy any am-piangonana mihitsy kisy hoe za mahantra ao ny ampisehoany amin'ny olona fa mitovy amin'ny olombelona rehetra izy dikan'izany mazava ho azy ny tiako tenenina amin'izany tsy maintsy manao an'izany koa ny vahoaka malagasy aty amin'ny politika satria eo ihany ny paradisy fa mety mbola hoela ho an'ny tanora fa ny fahatsaran'ny fiainana eto an-tany aloha ny tokony zahantsika menakavy ary tokony hitolomantsika menakavy de ilay fanamafisana ny fanoherana sy ny tsikera io tsy jalina mihitsy vo maika mafy izay nefa elany nagataka ny RMDM hoe ataovy gouvernementana fanavotam-pirenena hoe ina ny antony hana azahoana misy ty izy manavitra ny malagasy ny tenenana an'izany miletika ny sambo ve de hiady eto ny ola hoe zao sambo miletika ihany ny ankizy tavela anaty sambo vehivavy tavy rehefa miletika ny sambo misy lalàna manao hoe alevasa aloha ny ankizy sy ny vehivavy ohatr'izay ataovy ny gouvernementana fanavotam-pirenena izy alaindray miseza mihitsy tamin'izany fotoana zany satria efa tsapa fa anova gouvernement zao iny gouvernementany fandetea-pirenena no atsangany ore olona ka le gouvernement nefa niova efimpiry zay fa tsy manoviny iny am'izao na gouvernementana tsy mahay teny gasy feno atsanganao mandeha eny amin'ny anteny mera tsy hitanina le ministra ao anatin'ny gouvernement misy ministra roa miady masamy akatra télévision mifanompa amin'ny télévision taiza mbola nisy an'izany teto amin'ny firenena misy ministra mifampitifitra taiza mbola nisy an'izany teto amin'ny firenena namana itika an'izany tsy manana mihitsy ny asom-bahoaka ary asom-panjakana zay avy any amin'ny vahoaka hitondrana amin'ny firenena zao fanjakana misy zao zay le izy ary na ho ahodiny impito na ahodiny impiry io tsy manoveninina tsony satria efa latsaka amin'le lalana diso ary avo be le antsana sady malama ka na isangitina ohatra n'inona amin'io ary izy hiakatra tsy tafakatra tsony ohatrany hoe ande resaka amin'ny banque mondiale zay nanao fanarana amerenam-bola iny contrat na zava teo mivoazavo tsara ny fampiasam-bolako maninona tsiny fotsiny natao maninona tsinona amin'ny ampiarana ina raha mety vokatra io ary de ho ataon'ny banque mondiale justifie aloha aza vo aminay aloha nakaiza le vola de eo anao jerenareo tsara ho ataon'ny banque an'izany nakaiza aloha le vola tsy ho famerenana volanay ny mpony olana fa ianareo tsy nanaraka amin'ny fepetra zay natao ka hoana ny azon'ny banque mondiale hoe nakaiza tsy lasa ny amposin'olombitsy le vola ao zany le olana am'izao fotoana zany coronavirus io koa mbola ho avy keo aiza koa le volana ampiasana efa niteny ny zareo mpamatsy hoe aiza meo anay nitatitra mikasika ny nampiasam-bola tamin'ny famatsiana zay nataonay ametrakolany eto amin'ny firenena ianao manao budget la ny budget ianao nefa io budget io no tsy maintsy goana andoavana ny volan'olona ahoana moa ny ampandrosanao amin'izany inona ny 3% azafady inona ny 3% ho azonao amin'izany am'le fekakarena azafady aloha tsy haiko raha zany tsy maikajy fa anjarantsika mieritreritra inona ny vola ho azonao amin'izany ary ahoana ny ampiakaranao ny karamam-panjakana amin'izany zay le mahatonga amin'ny teny hoe latsaka kanterena lalina ny firenena kely ny fotoana azahoana manarana an'izany ny tany Afrique du Sud nge de nanao hoe réconciliation vérité réconciliation napiditra zany Nelson Mandela ho filo zay maity filo voalohany tao mba azahoana mandamina ny raha zay tsy azony eritreretina mihitsy ary Nelson Mandela de nanana fandavatena hiala rehefa vita ny fandaminana an'le vérité réconciliation nanana fanetretena zany rehetrarehetra zany le fampisehoana fitiavan-tanindrazana fampisehoana faiza manao satria natina na tsy nandro an'izany vary sy laokany Afrique du Sud zany ka tsy mbola mafy lavitra no eto amintsika ny aty ary hatramin'izao ndray tadiverina le izy
fa raha ty seza zany mandeha lahy mety nitazominy teo io ka fa azony fitsinanao raha an'izay malagasy io fa aty be fa ty novainy daholo ny seniny sena novainy daholo azahoany mijanona eo fa tsy ireo niny olona dao alaina tahaka zay no mahatonga amin'ny teny hoe mila mifongo vahoaka malagasy, mila mitsangana ry vahoaka malagasy, ampisehoy fa orinareo, ampisehoy fa fadiranovanareo ohatra ny heverin'le olona hoe matoritory mananaritany tsika nefa tsy taitra tozy ny olona hoe reto ngy azo hitsakitsahany eny amin'ny tapindroa inona moa ny olana rehefa mihetsika izy dia maka avion zay dia any Dubai zay any France zay ao le olana zany hoe mety manao mihitsy ny olombitsy hoe ataovy am'izay farany mampahantra azy am'izay tsy afamy oatra fa torana rehefa torana dia entina mipatabataina amin'izay tiana anaovana azy kirakiraina amin'izay tiana andefasana azy amin'ny tianantsika n'izay resak'izay fahitany alaindremsy zany ilay toetsainy malagasy mihitsy ary amin'izao fotoana izao misy mantsy miteny hoe malagasy io a maharopery fa rehefa taitra io a manahirana misy miteny zany dia ahoana ny mety fahitanao an'izay zavatra raha jerenao amin'le zavatra iainana amin'izao fotoana malagasy tady hevitra foana izy amana na itsika samytsika raha hitanareo rehefa misy marimartyraisany ny fihavanana ny atao zilaminana ny savovoky latona ny fotokevitra ny sotoavin'ny malagasy rehetra dia mandeha makany amin'ny hoe fiarahamonina tsy misy raorao dia le feriny eo foana aloha rehefa mbola azo atao dia eo izy mikipy ianao hoe dia tsy tonga saina amin'izao mahazo azao fa rehefa taitra amin'iny izy dia io le ataon'ny vazaha hoe tandremo ny rano mikorina fa ny rano malemy anie ka mafy fitroatra tsy zay tika an'izany mefia vo dia lokidao fa tandremina io ny tena olana io ka ozako hoe efa ely izy zay natoko fa ho avy ny andro ifoazany rehefa tsapanao amin'ny olona mandeha mitaky rano ny olona mandeha mitezitra amin'ny jiro olona tezitra amin'ny karama dia efa maro be zao manao maneho hevitra sy milazanao etsika satria efa tsapany fa lalina be le fahoriany malagasy ary aposihina daholo reny tsisy ary na zary tonga amin'ny fitondrana na izahay ary nytonga amin'ny fitondrana na isika ary tondra amin'ny fitondrana dia vao mainka aposihina mifaneho-kevitra oatra reny mba hatsapasaina n'le olona mitondra amin'ny tokony anarenan'ny firenena zay zany zavatra fa tsy hoe manohatra ianao dia ao mantsy be deabe taminareo mitondra ao tsisy anina manohatra sanatry tompoko vavy mety misy ry alaindremseza koa ohatra mitabataba Miara Manonja ny tabataba fa tonga atao ministra izy na prime ministre na zao dia eo dia adiny tsy tompoko anaovana voady eto zany ohatra fotsiny zany ohatra zany tenena koa satria tsy zary rany fa miaraka amiko rehetrarehetra dia anarina amin'izany ary ahitsy andeha amin'izany lalana zany tsy zany misy atsao ny demokrasia misy miteny mantsy zao hoe efa firy efa fotoana ina zay lanindry alaindremse zao to mitabataba fotsiny nefa ny zao ty to ohatra mamerom-bola ndrainy any ohatranytsika mitantana azy fa tsika manindrona fotsiny sy misotona lakolosy le ndraikitsika mba misy fiatraikany amin'ny olona ve le tabataba ataony alaindremse za misy ka zazotabataba hoe ahoana io kasiposy na le fakura tadivinao roa andro nanaraka teo ny laza préfet hoe amafisina ny lalàna mikasika ny kasiposy isorana azy zany ny atsapahanao fa misy ihany ny nono zareo zavatra olazaitsika fa tsy dia very fotsiny ny laza atao amin'ny tondesaka hoe ahoana ty tsisy rano ty aizany rano any ampitsiny iny dia tapakandreo ny rano any aminareo zao hoe amboarina ny rano any aminay nga ho amboarina roa andro fotsiny fa atao mandeha foana isan'andro dia tavy zany rehetrarehetra zany eo daholo fa everitsika fa tsy maintsy atao zany ary tsy maintsy andraikitry ny fanoherana aloha zany hatramin'izao ary ny fanoherana dia manao zavatra ka zay indrindra mahatonga amin'ny teny hoe aposihina daholo ireo olona maneho hevitra mba hanao hevitra sy hanao fihetsehana atsapana fa misy demokrasia eto amin'ny firenena na tsy misy ara dia tsy maintsy forsena isy any ary ny RMDM anao zany dia manao hetsika matetika dia amin'ny sabotsy zao dia manao hetsika zay anampiana zareo any atsimo atsinanana izay nisy aitrano matsava farafanganany io farafangana io marobe ny tranomay marobe ny olona very fananana dia verina fa tsika eto Antananarivo tokony ifandray tanana aminy aloha anampy azy ka dia tanina daholo ny vahoaka ny Antananarivo na RMDM na tsy RMDM mba hanatitra kely ny
zay voarambony tanana tsy mila hoe arimbe nefa erikerika ny mahatondradrano hoe ary le fitiavantsika ho a le firaisankina sy fivanana no aseho fa tsy de loatra hoe fampisehoana fa tsika mavita fa le kely ananana no aindraindraka de tanina daholo ny vahoaka na Antananarivo zay mare an'izao ary mbola be de be ny andalo anetana zany hoe mandalova de atero zay azo atao na akanjo tsy manina tsy voatery volage fa zay misy de atero aloha de eo ndray tsika manamboatra azy faharekapoka de atero ny faharekapoka fa isorana de ny meloa fa fampisehoantsika eto andrenivohitra zany ny ferahantsika hina am'ireo avatsika zay trabona any amin'ny faritra ka ireo avatsika trabona atao farafangana reo moa vokatry ny hoe tanàna iray manontolo mihitsy ny may dia nitondrantsika azy fotsiny de hoe malagasy mpiray tanindrazana ireo malagasy mitovy amintsika amenakavy ihany fa so ndray mety misy mietrehitra hoe rianina malagasy reo zany ary hoe na eo azany atao hoe fireakevitra politika sy ny sisa rehefa maitrano tratranvona dia malagasy isika rehetra dia mifanohana araka ny teniny Alain Andriamseza teo eny ary mandeha ny fotoanantsika Andriamatoa Alain Andriamseza zay ny resaka natao aloha zany amarana azy ianao inona ny entinao zany anamafisana azy indray am'izao famarana zao satria ny fotoana zany de efa ifarany 2021 zany voalohan'ny volana Desambra sika de hiditra ny 2022 dia fanim-potoana amin'ny maitsoahatra voalohan'ny taona matetika mafimafy za matoky sy mino fa io 20 sy 20 kanakana-mody io kanakana-mody fomba fitedy zany io kanakana-mody io de hitondra fahasoavana eto amin'ny firenena mody makaiza aloha mody makay miveritsika fa ody any amin'ny fahamarinana sy any amin'ny fahitsina sy any amin'ny fitiavan-tanindrazana matetika zay no veritra izako hoe hitondra fanambinana sy hitondra soan'ny firenena io taona io satria veriko fa io ny taona zay ifoazan'ny vahoaka malagasy ary io ny taona zay ho ampisehoan'ny vahoaka malagasy ny tena fahendreny sy ny finiavany andehaka any amin'izany demokrasia sy ny fampandrosoana zany everiko fa atsapan'izany taona tsika rehetra ary mino fa andehaka any amin'izany taona tsika rehetra tsy moramora zany mety isy sekosy matetika zany misy sekosy rehefa anao ny sekosy mety any amin'ny voamanomboka ny janoary de efa ho avy ny sekosy fanotsakotsany eto fa parapatonga ny farany taona ataoko fa betsaka ny zavatsoa zay tranga eto amin'ny firenena ho tonga eto amin'ny firenena ary itsika menakavy ty fandray tanana ilaza hoe sao le natenaina io le jiro mitsolopo mandeha makany amin'le lalana tediavin'ny malagasy rehetra azahoantsika manavitra ny firenena sy manavitra ny vahoaka malagasy eny izao rahantsika Andriamatoa Alain Andriamseza nitondra an'izay famakafakana sy fanazavana izay everitsika fa dia afaka noraisitsika izay noraisana io moa apetratsika foana fahendrena malagasy hoe ny mamy atelomy ny mangidy aloavy izany dia mitoetra ny fantarantsika eto amin'ny Miara Manonja menga eto amin'ny MBS sy ny Radio Mada izany ho anareo any ivelany any misy nangataka mafy mihitsy hoe mba ataovy kokoa izahay ho anareo any misy an'izany dia ny any Nice Marseille misy malagasy koa ka any Maryland lavitra be zany any Maryland any Amerika dia any Vancouver ihany koa any Canada ndray zany lavitra be tena lavitra be dia manaraka ny ty Miara Manonja ty dia manao veloma manao kokoa an'ireo any ivelany rehetra zany tsika atao tanandroa mihitsy kopatanana dia mirakisoatsika hitany ianao io mikopatana io hitany ianao hitany farao manaingy anareo amin'izany fanentanana mitsangana ary malagasy asehoany fitiavan-tanindrazana zany mba ifandray tanana aminay aty toerana satria mety moramora
koa na de mangatsika mafy ary am'zany Maryland sy am Vancouver zany am'izao fotoana zao mety efa moins 30 degré na iba telopolo iba telopolo mangatsika mihitsy mangatsika be de veriko fa tonga ny fotoana ifandraisan-tanana ary veriko fa tokony atao zany afaka mifandray foana nareo aminay na amin'ny Facebook zany na amin'ny WhatsApp zany dia afaka miresaka aminay afaka mandefa message amin'ny Miara Manonja asa raha ny WhatsApp Miara Manonja tokony amenao ihany namanarina efa misy tompona ndraiky zao fa Facebook Miara Manonja koa de azonareo andefasana message fa tsisy atahorana mihitsy itsika koa moa iresaka inona no misy atahorana aza matahotra an'izany sady nareo any ivelany moa inona no atao anareo fa dia izay eto no mandamina azy amin'izay tokony andamina anazy dia mandraitsandraikitra fa mila akairezana ny eto atoerana ry azadiny fa misy ireo mbola olona zay kadra politika na de tsy kadra politika ary ny teny za lasa miteny an'ireo foana satria akaiky Noely zao no mahatonga miteny azy ray fony ataotsika hoana ary manosika ny tribonaly mihitsy andray andraikitra mba andefa ny fitsarana an'ireo mba ho fantatra ny mahazo azy satria everiko fa tsy de misy loatra nge tsy de nisy nanao faotana mafaty manahoana anie aloha raha ny hitako ohatr'izao fotsiny zany everiko fa tokony andray andraikitra ny tribonaly andefa ny hitsaran'izy reny raharaha reny mba ho tapitra treo mba amin'izany dadabe Noely tonga zany mba misy firaisakina sy fahatsiarovana n'izany fihavanana sy firaisakina zany eto amin'ny firenena ho avy Messi zay ballon d'or lasa Messi lasa Messi ihany koa nefa tokony Lewandowski nefa Lewandowski de tsy fantatra moa zay efa te atao de zay zany no afatra amin'ireo any ivelany mandiny tsara ianareo fa nareo manam-potoana an'izany any aty mantsy sakoroka miady amin'ny fiainana miady amin'ny miady satria mifanoherana ohatrany dia apio am'izay azo anampiana azy ny eto toerana satria hita fa tena sahirana mifanoherana satria sarotra mandany andro be zany manohatra zany faneriterena majinijinika koa tsy maintsy mandreka de raisina tanana daholo izay ataonareo ary everiko fa zay no mampa olona ray atsika ary zay ny amaranako ny teniko de raha tsy mifankahita moa zany de samotratro ny Noely samotratro ny taona daoly ary efa voalaza koa hitondra soa atsika io taona vaovao io fa matokisy anareo eny ary zay ny tenyny Alain André Miseza zany zay ny vahiny teto amin'ny Miara Manonja tamin'ity fotoana ity araka ny nambarany teo de hoe iray ihany isika mianakavy na ny malagasy eto an-toerana na ny malagasy miparitaka any ampitan'ny ranomasina rehetrarehetra any efa tonga eto faniry Razafy Manantany dia hitondra ny famitinana ny 420 ora izy ary aorinan'izay dia miditra vetrany ny vahiny avy any Nosy Andriamato Rajomala inona no hoentiny eo hitantsika eo ny fanazavana satria dia misy aditany manahirana be any Nosy any dia avany Nosy mihitsy izy ny tonga eto amin'ny Miara Manonja miaraba amin'ny faniry Razafy Manantany aloha eny ary de miaraba rena arabe mananjara de misaotra ny président Alain André Miseza ihany koa zay niaraka tamintsika tamin'ny fanazavana marobe zay netiny tamintsika teo ary malina ao anatin'ny raharaham-pirenena zay filohalevitra nasionaly ny RMDM moa izy zay amsana ny faritany na Antananarivo zany fa ny zavatra misy aloha zany rina de fararaham-baovao ny 420 ora zay andresahantsika eto de sady misy ihany koa reo lafin-javatra maro zany zay miaina sy iainany vahoaka amin'izao fotoana zao amina resaka sosialy satria ohatrany mahita tension-javatra fahafy zany tsika any am'izay ale rehetra sy any am'izay faritra rehetra andalovana am'izao fotoana izao ary mihamafana zay tension na adevitra zay sy fihetseam-bahoaka ny anivon'ny fiarahamonina zay ary dia miseho amin'ny endriny samy hafa ao no miseho amin'ny endriny rano ao miseho amin'ny endriny aditany ao no miseho amin'ny endriny resaka fitakiana ratsy sosialy tsotra hoe aleo zay varotra amin'ny toerana misy anay ao no tena tonga de resaka tena karama sy tombotsoa zay tokony hositrahana amin'ny lafiny samy hafa zay misy amin'izy ireny dia misongadina le izy ao no miseho amin'le hoe tsy ekenay ny fomba fihetsika ataona tompona ndraiky mpanjakana tahaka an'izay nyseho ohatra tany Bekily dia misy fisamborana any amin'izao fotoana izao dia
ny rohatra ny vahoaka zany maromaro ny zava-misy fa misy tension zavatra hafahafa zany mamofopofon-javatra eto amin'ny firenena ary io le hoe rehefa tonga amin'izay fahatapa-keviny zay ny vahoaka amin'ny endry zavatra maro rehefa feno ny kapoaka ary rehefa mipoaka ny sarim-bilany na inona ataon'ny fanjakana miseho azy matanjaka ary zavatra nitranga teo amin'ny fiainan'izao tontolo zao zany a de tsy ho voasakana mihitsy zany rehetrarehetra zany de maily matotra eo anatren'izany ve ny mpitondra fanjakana de miezaka ny manao fivoriana etseroa entsika daholo ny fivoriana politika entsika daholo ihany koa ny karazana fanaovana diversion samihafa amina famoronana fety etseroa satria everina fa ny fetifety no hanodonana ny sain'ny malagasy satria rehefa desambra ohatran'izao de hoe androny fety zany famaranana antaony zany sy ny sisa kanefa io vahoaka io misaina raha ohatra ka fety ny tonga eo kanefa rano maloto omenao azy de tonga saina izy raha fety ny tonga eo kanefa dia tsy atakatra ny vidy sakafo izy na ny vidim-bary na ny vidina laoka na ny vidina koa mamborona na ny vidin'ny atody anaovana mayonnaise dia inona moa no fety vanina amin'izany betsaka ny zavatra tiatsika horesahana ary na io mpianatra zay avany larobisaka anafika tany mamasina omaly iny saingy voasakana moa zany tragna-javatra zany de fa tension zavatra resaka éducation sociale zany zavatra zany misy zavatra tsy norma zany eto amin'izao fotoan'izao ary rava le rafim-piarahamonina rava le fifampitokisany samy malagasy ary rava ihany ko le fihavanana satria tena lasa feny fiantsina jerentsika tsara hoe avy any larobe ho any mamasina zany a dia misy kilometatra zany a misy kilometatra zany amin'ny alavan'izany lalana zany kanefa de nyrodorodo ny mpianatra de hanenjika ny zava-misy tena toerana arak'izay hitantsika amin'ny sary zany ny omaly alina koa dia teny akatso teny nanaitra ny amina resaka hoe tsy nahazo rano zay de nampiseho am'izay tsy fahafaliana zay ny vahoaka teny akatso teny ino moa matetika misy an'izay akatso tsy adana dia misy an'izay resaka matetitetika zay ifampiresahantsika izay ny amin'ny hoe tsekena zay resaka tsy fahazona rano zay efa nisy fotoana ihany koa ambato maro ny etsika ao anatin'ny boribory tany fahadimy araka ny hitantsika amin'ny sary zao dia nanao amin'izay fietsena hoe tsy fanekena ny tsy fahazona rano ara-dalàna zay de nietsika ambato maro zany itosy moa de nalaza mihitsy itosy amin'ilay pankarta hoe LBP SNBV tsy fantatritsika ny dikan'izany fa maromaro ny faneho-kevitra naseho ny vahoaka ny tosy zany araka ny hitantsika amin'ny sary tia ny amin'ny hoe tsy manaiky ihany ko amin'izay resaka rano izay ny etsy amboanjo be indray dia manana olana ry zareo amina resaka ady de izako karanany ao ny etsy laniera zay any amin'ny tany 50 hektara de manana olana ihany ko satria ady tany koa inonany ao lasa nykarana koa ny tany ary de manangana saina ny vahoaka ny etsy ambolo-kandrona ady tany ihany koa ny ao inonany ao lasa ny karana ny tany sy ketrehany izy ireo zany zava-misy zany resahantsika rehetra izany ny anosy Belleville ho avy eo Martin rehefa avy eo raha tsy malazo amin'ny Martin ilazany zava-misy de mbola mandeha koa ny ady anosy Belleville any akoatrin'ny tany zay hoe tsy maintsy anaovana projet présidentiel de ny tany sirama koa de mabe adevitra be amin'izao fotoana zao ary hijoroany reo malagasy anosy Belleville raha ny vaovao zay efa miparitaka nandritry ny fotoana maro etsy anosy ala dia ketrehana ny hanesorana ny vahoaka zany zay mpivarotra etsy amin'ny tsena Ambohidratrimo alakamisy anosy ala azafady indrindra ao anatin'ny distrika Ambohidratrimo dia tsy manaiky ireo mpivarotra amanjatony ary rehefa tsy manaiky ireo mpivarotra amanjatony ny be ny tanàna indray manao fanaparam-pahefana dia nietsika izy ireo de niakatra tribonaly ty raharaha ty de tonga tery amin'ny tribonaly anosy izy ireo nanao fietsehana tsy fanekena amin'izay de hivoaka amin'ny fahavalon'ny volana Desambra ny didy mahakasika ity fandravana tsena amanjatony eny amin'ny tribonaly eny amin'ny lakamisy anosy ala ity ny taxi moto
dia nysambory mpitandro ny filaminana reo karazana taxi moto ary io tsy vao tamin'ny fakomaly fa efa nisesisesy zany rehetrarehetra zany de manohatra ny taxi moto hoe ndraso fa tsisy asy zay tsinonary nataonay zay fa nangataka hiditra ao anatin'ny ara-dalàna kanefa voatsipaka teny anivony CEA zany fangatahanay zany tsy manana azy zay andeha ameno mpangalatra sy mpisandoka sy mipangary posy ve ny taxi moto ao anatin'izao raharaha zao de narova ny vahoaka izy ireo ny mpivarotra moron-dalana tsaroantsika tsara zay andro vitsivitsy maromaro zay dia nietsika ary tsy manaiky na ny asorana azy sy ny fanenjehana nahava amin'ny toerana misy azy izy ireo satria hoe inona ary no ataonay mafy ny fiainana amin'izao fotoana izao ary dia tsy manana ho atoraka zay de vokatra ny rehetrarehetra izany dia tsy maintsy mandray zay tandrifiny zavatra tokony ho raisinay izahay de mijoro ny mpivarotra raha ny zavamisy amin'izao fotoana zao zany tao anatin'izay andro vitsivitsy maromaro zay ndresahantsika izany maro be raha ohatra ka zay endriky ny inona moa zany tensionna resaka sosialy zay no resahantsika ary mamerariny zany ny zavamisy amin'izao fotoana zao sy ny antsony zao ny mpanjifa hoe tena mpanjifa ianao masahimy teny masahimy joro ao anatin'izao trangan-javatra miseho hoe teny avy ny firenena zay ary zay no ampisiny le hoe na de mbola tsy tonga ary lay mobilisation ataony zareo zao ny mpanjifa am'la hoe fidinana an-dalame de zavamisy eny akatso io ny zavamisy teny Ambatomaro ny ataon'ny mponiny tosy de mpanjifa rano reny rehetrarehetra eny mpanjifa jiro reny rehetrarehetra eny ny zavamisy Anoso be ny zavamisy Rialaniera ny zavamisy teny Masindray ny zavamisy teny Ambolokandrina sy any am'izay toerana rehetrarehetra manerana Madagasikara dia ao anatin'ny fanjifana avokoa zany rehetrarehetra zany ka betsaka ny zavatra mila renina betsaka ny zavatra mila resahina zany ny vaovao ny efatra am'roapolo ora ihany koa tsara ny manamarika atsika zany fa dia no tanana ponja vonjy maika zany na AMD zany ilay assistant parlementaire tany Iosy zay namelaka tiamaina commissaire zany tany Iosy ao anatin'ny faritra Iorbe no misy izany ary dia nahatezitra ny teo anivon'ny fianakaviamben'ny polisy pirenena zany ary nafapana ny endri-javatra tamin'ny afakomaly tany Iosy tany ny amin'ny hoe ho vototra eo anatrehan'ny fitsarana ve ity tovolahy ity satria somary efa manana laza ratsy zany teo anivon'ny fiarahamonina tao Iosy tao satria diso metraketraka ity tovolahy ity ary ny efa rano de hoe nikasy tanana tompona andraikitra ambony lehibe zay anisany manana ny andraikiny eo anivon'ny polisy pirenena ao anatin'izany faritra Iorombe zany sy ny distrika ny Iosy zay nitrangana zany adevitra izany de nanao bloky reo polisy ny vahoaka ihany koa tety ambadika ny andriany satria efa maro no nijoro sy ny laza fa victime zany tovolahy zany de nisy moa zany no hoe nalefa any Fianarantsoa raha de omaly efa alina be zany no nivoaka zany ny vaovao ny amin'ny hoe rehefa ndefereny zany nakarina teo anivon'ny fitsarana tamin'ny Fianarantsoa no enona mahakasika ty raha ty zany dia no tanina ponja vonjy maika izy raha ny vaovao voaraintsika zany fa eo anivony zay polisy pirenena zay le hoe olotsotra na manana andraikitra kely mikitika am'izay hoe tompona andraikitra eo anivon'ny polisy pirenena zay fa ty zavatra resahantsika ty de zavatra mampitaraina indray raha ny vaovao resamihafa zay tsy ho resahantsika satria manana ny soratra na loharanom-baovao isika dia mitaraina ny polisy zany raha ny zavatra entsika ao anatin'ny faritra Alaotra Mangoro ny zavamisy amin'izao fotoana izao satria dia misy commissaire ao zay mbola stagiaire kanefa dia manao toetra tsy zaka ary manao zay hoe tsinitsinina ho an'ireo brigadier de police zany ao anatin'izany faritra Alaotra Mangoro zany mbola tsy ho tonontsika aloha androany hoe commissaria aiza le izy fa ataontsika fotsiny hoe faritra Alaotra Mangoro fa commissaire stagiaire io commissaire io ary indrotranga nisy eo zay endrika zay fanaovana tsinitsinina amina mpitandro ny filaminana izay ananatsika ny anaran'izany commissaire stagiaire zany ary ananatsika ihany koa reo BP zany na brigadier eo anivon'ny polisy izay hoe tratrana levilevy tratrana fikasitanana ihany koa amin'ny zavamisy ary agent na déferment reo olona ireo zany nisy tranga efindro ary nampitaraina amin'izy ireo ny amina hoe lay
toetra aseho an'ilay commissaire no manahirana ao anatin'izao raharaha izao ary ndraindray ary de misy teny tsy voahevitra avoakan'izany tompona ndraikitra zany ao anatin'ny faritra loatra mangoro za rehefa miresaka loatra mangoro tsika de misy district dimy ao fa mbola tsy ho resahantsika aloha izy izy fa manaitra tsika ny fianakaviambe ny rafitry ny polisy pirenena satria zay ny tena fitaraina nyreo agent reo zany ny amin'ny hoe tena misy zavatra tsy mety satria tena eo amason'ny olona ndraindray no miaina amina opa teny ratsy ndraindray tsy tokony iainany ao anatin'izany rafitry ny polisy izany izy ireo ary mba mahatsiaro menatra ihany nefa manao ny adidy amanandraikiny ao am'izany tena asa fitandrona ny filaminana zany faritra hoia ao anatin'ny aloatra mangolo misy zany de anjaranareo eo nivon'ny polisy pirenena no mitainy district aiza misy an'izany fa ananatsika zany fa raha ohatra moa tsisy miazira na mireazira zany resaky zany dia ho resahantsika le district sy ny toerana misy an'izany de fatatsika hatramin'ny anaran'izany commissaire zany ary niarany zany zavatra nitranga izany atao anatin'izay andro vitsivitsy izay ary efa nisy ny teny hoe efa mateti-potranga ny zavatra ohatran'izao dia mampitaraina zany satria misy ange mpitandro ny filaminany tena manao ny asany manao ny ainy tsy ho zavatra ho fampandrina zay fa filaminana zay kanefa de misy an'ireo notapo-pahefana na misy an'ireo hoe somary manamana pahefana dia indraindray mampiasa n'le fahefana amina zavatra indraindray zay mihoatra ny tokony atao dia nasamy mpiara-miasa ara dia ianjadiny zany lafin-javatra izany fa mbola anatin'ny fahanairana raha ny zava-misy ny vaovao azysika rina arabe mananjara fa saika ikomy am'izany trangan-javatra misy ao anatin'izany faritra loatra mangoro zany reo polisy ao anatin'ity commissaria zay mbola sy tonontsika ny anarana zany fanjarany eo anivon'ny centrale no manadiady izany vaovao ambaratsika zany fa saika ikomy ary raha izany ny zava-misy dia somary manahirana ihany zany ny amin'ny hoe ahoana moa no mpitandro filaminana no tsy makato lehibe ahoana moa no mpitandro filaminana no hisehony zany rafin-javatra zany kanefa mbola mampiseho fahendrena reo BP zany na ireo polisy miasa any am'izany toera zany ny amin'ny hoe aleo ihany isy aloha ny fanairana mba ho fantatry ny tompona andraikitra fa marary ary tsy zakanay zao zava-misy zao ataona tompona andraikitra zay nomena andraikitra ty aminay ka manaitra izy ireo zany raha ny vaovao satria de sika de miezaka mikaroka ny loharano-bavao maro samy hafa mihitsy eny anivon'ny fiarahamony eny ka atsipy zany satria ny centrale moa zany dia eto Antananarivo eny Anosy ny misy an'izany sécurité publique zay miaro amin'ny fitandrona ny eo anivon'ny polisy pirenena zany mba hahafantatra sy atsapa ny andraikiny satria dia misy an'izay hoe fanaovana tsinitsinina zay eo am'ireo tompona andraikitra zany zay manana andraikitra ao anatin'ny faritra aloatra mangoro rehefa tiana ny resahana amin'ny fotoana de ho resahantsika sy avoakantsika ny anarany zany resahantsika rehetra izany ny efatra amby-roapolo ora ihany koa dia namoaka ny taratasy ny antoko tiky Madagasikara zany fa hitantsika moa le raha jiramasy banque mondiale io am'izao fotoana zao ny amin'ny hoe mangataka ny fitondram-panjakana ny banque mondiale ao anatin'ilay ida zany association internationale ho ana développement zany ny amin'ny hoe nisy fitantanam-bola tsy nety tamin'ilay projet Pagose zay manatsara ny herinaratra isaky ny tokantrano zay azo Madagasikara tamin'ny 9 ary nanomboka nampiarina taty 9 taty dia nitoy tany amin'ny 9 dia nanaova ny banque mondiale fanamarina taorinan'ny fanadidina fitsiriana na ny audit misy zavatra tsy mety ao anatin'izany de manoloana izany zany dia nihetsika zany ny banque iraisam-pirenena de nangataka hoe averena lay 1 million firy 400 000 dollars eo ngamby izay zany eo amin'ny 7 milliards d'ariary anoany izay lela vola tokony averina eo anivon'ny banque iraisam-pirenena zay zany satria tsy nandeha araka ny tokony izy ny fitantanana ilay projet Pagose zany ary de betsaka ny fanahina nasehon'izy ireo de ny antoko tiky Madagasikara nareo député zany vondrona ao anatin'ny vondrona parlementaire dia nametraka taratasy eny anivon'ny primature amin'ny alalan'ny premier ministre zay lehibe ny gouvernement
fanadiadiana amin'ity raharaha eo anivon'ny jirama ity satria de hoe mety miantraika any amina lafim-pitantanana mihitsy zany rehetrarehetra izany indrindrandrindra ny fomba fijery ny mpamatsy vola any Madagasikara ary misy endriny ihany koa amina resaka bonne gouvernance izany amin'ny lafin-javatra maro eto Madagasikara ka mba tsy zavatra ohatran'izao akory no avelavela andehandeha ho azy ihany satria volam-bahoaka hoy ny député tiako Madagasikara no miasa sy miodana ary tombotsoam-bahoaka no jerevana ao anatin'izay dikan'izay dia ny tsy amelana anatin'izao raharaha zao fa tokony isy ny fanokafana fanadiadiana ary rehefa mandeha ny fanokafana fanadiadiana de mba izoran'izany eny anivon'ny chaîne pénale amin'ny anti-corruption mba ahafantarana zany la endrika tsy faiza mitatana sy endrika mety ho kolikoly na mety ho zavatra hafa mifono ao ambadika iny raharaha ny jirama sy ny banque mondiale iny satria raha miresaka jirama isika araka ny teny député Rambosalama Emilia dia tena orinasa malagasy madiodio zato isan-jato zany noho izany tsy ho avela ho an'ny jirama irery akory ny raharaha fa misy andraikitry ny fitondram-panjakana ao anatin'izany de nanaitra ny tokotiko Madagasikara ny amin'ny hoe sakafo ny fanadiadiana de nametraka taratasy izy ireo zay nosoniavy ny filohan'ny vodina parlementaire fetra Rahalambozafimbololo zany zay napetraka teny anivon'ny primature tamin'ny alalan'ny prime ministre lehibe an'ny gouvernement moa izany rehefa aveo de hiaraka amintsika eo ny député fetra zay filohan'ny vodina parlementaire tiko Madagasikara de resadresaka landanina kokoa momba ny fomba fijery ny solomamboaka vodina parlementaire zany ao anatin'izany adevitra rehetra izany fa fifidianana ny resantsika zany de androany anao fianianana raha ny vaovao fantatra zany ireo mpikambana sivy bureau permanent zany eo anivon'ny seni lay fantatra fa natao andretrezana io ka mieritreretina fa hanao na hampajary ny fifidianana zay ho avy eo zay mahazo fanakanana be mihitsy am'izao fotoana izao de ho hitantsika eo amin'ny fivoarany raharaha fa omalimo ijemy saratsy Masialy Letka Marson de nanao valandresako amin'ny mpanao gazety teny amin'ny hôtel Lanosy ny amin'ny hoe hitorony ny HCC teo aloha sy ny CENI teo aloha zahay ny amin'ireny zava-doza nataon'izy ireo reny nampidirina ankizy ny firenena ka handray ny andraikiny eo anivony zay raharaha-pitsarana izay ho an'ny etantoerana aloha zay fa mbola tsy miresaka ny sehatra iraisam-pirenena izy ireo dia misy ny antso ataon'izy ireo ho an'ny olo-pirenena rehetra sy indrindrandrindra ho an'ireo candidat zay nisehatra atao anatin'ny fifidianana zay victime zany élection tamin'ny 2018 sy 2019 zany mba hijoro zany ao anatin'izay hoe antsogoavambe ataon'ny Aletka Masona sy James Ratsima izay zany ny amin'iny fa mbola iresaka moa tsika rehefa aveo ny fanentanana nataon'ny RMDM etsy amin'ny magro bioritrika amin'ny fahaefatra ny volana Desambra ho avy izao zany hoe sabotsy io manomboka ny sivora maraina satria misy an'le fifanampiana amin'ireo rahalasy anabavy zanatsika zandritsika ray aman-drenitsika any mahafasa voalohany sy faharoa satria tena tanana ray manontolo mihitsy mipotika fokotany roa no may dia manarivo nireo tsy manan-kelofana amin'izao fotoana izao ary mbola mitady sy miandrandra fanampiana mafia de fanolo tanana amin'izy ireo isika de eto zay voatsirambon'ny tanana tompoko lazalazao ny ekipa ataovy telefônina rabo dia apitapitao amin'ny namana rehetra any eny amin'ny kanja finoana magroberika amin'ny fotoana manomboka amin'ny sivora maraina de misy fandraisana zay zavatra rehetra avy any amintsika mba entina hifanampiana amin'ireo malagasy rairaha raha tamindrazana amintsika any mahafasa voalohany sy faharoa distrika ny farafangana no misy an'izany resantsika izany satria tena aity Miara Manonja amin'ireo zay trapahorina tradoza vokatra zay aitrano goavambe tany amin'iny tanàn'iny izay eny ary Andriamatoa Rajomala Jean Martin miarabanao aloha tonga soa eto amin'ny MBS zay misy ny fampitantsika ny fandarina Miara Manonja ity dia MBS radio de ny radio mata de mahazo ihany koa tsika amin'ny alalan'ireo soliteny ny MBS any amin'ny faritra rehetrarehetra any satria izy ireo de na mandefa mivatana amin'ny alalan'ny réseaux sociaux zany ny Facebook sy ny YouTube atsika na mandefa ny fandarina rediffusion zany dia mahita atsika zany Madagasikara sy ireo malagasy any ivelany zao tontolo zao zany miaraba Andriamatoa Jean Martin rahalahy faniry miarabanao ary miarahaba ny vahoaka malagasy rehetrarehetra ny tena de tonga soa ianao aloha eto andrenivohitra Madagasikara Zobe Martin lavidavitra ihany lalana vanosy be nakaty tena lavitra tena lavitra tena misaotra amin'ny fandavatena hiresaka ny zava-misy any toerana ho fantatry ny vahoaka malagasy aleo fitianiko ohatran'izao le izy Zobe Rajomala Jean Martin
ataoko hoe martaingama tsy mampaninanao raha tsy ekenao manana ola nosy Belleville de fantatsika zany misy resaka ady tany eo de maromaro reo tany zay amisedra olona am'izao fotoana zao fa fonosany zany adtany rehetra zany reo hoe tany siramalo ray zay akoatran'izay de misy tany zay mbola anaty adevitra vitsivitsy izay mety hoe lasan'olotsotra sy hoe tany zay efa nohajariny vahoaka kanefa dia misy ny mieritreritra azy fa anaovana tetikasa lehibe samihafa izany fa manana olana ihany koa nosy Belleville zay ny teny ary nijoro foana teo aloha teo Zobe Martin amin'ny hoe zay dia miankina amina resaka fizahantany ny fiainanay kanefa dia fantatsika ny zava-misy am'izao fotoana izao mihidy nosy be ary dia tsy tafavoaka ny tontolon'ny fiarekarena mihitsy anosy be satria dia tsy tonga ireo mpizahatany zay any anosy be de rehefa tsy tonga ny mpizahatany any anosy be de misy fiatraika ny ara-tontolo ara-toekarena sy ny sosialy ny vahoaka zany rehetrarehetra zany satria izay moa manosy Belleville manana zay mpizahatany maro zay ny vahiny na ny malagasy avy eto atoerana manao an'izay tourisme local zay dia mitaraina ny vahoaka miakatra zay tsy izy ny vidim-piainana akoatrany efa hoe ambombony ny vidim-piainana hatram'izay fa zao izy de miakatra zay tsy izy betsaka ny tsy anasa dia mitaraina ny vahoaka ny nosy be Andriamato Martin zay ary ataoko hoe famitinana fa ianao eo mahalala bebe kokoa noho ny tenako ny zava-misy anosy Belleville azonao fitinina ary ve tena zavatra iainan'le vahoaka any resaka sosialy zay resantsika zay misy oatra betsaka anao raha lafaniry izany mihitsy moa ny antony nahatongavana ty Antananarivo hitondra ny afatra ny vahoaka ny nosy be amin'ny zavatra mandalo iainany eo resaka sosialy ary io koa moa no malagasy atsika satria araka nyvoalaza ny politika atsika malagasy de politika ny kibo raha vao tsy tafaboaka io politika ny kibo de tena sahirana ny malagasy ary maro ny fitondrana nandalo fa ity fitondrana anankiray ity zany tena nampitondra faisana ny vahoaka malagasy fa indrindraindrindra ny vahoaka nosy be zay voalazanao teo fa miaina amin'ny vazaha miaina amin'ny tourisme ka raha vao hoe ny arano malagasy manontolo na fantatra hoe tsisy tourisme tsony de nosy be no voalohany fadiran'ovana indrindra eran'ny Madagasikara manontolo milaza atsika hoe Sainte Marie fa ny tena nosy be ny tena mitsaly indrindra fa ny tena mampalahelo zany tapaka zany le fifamoivezan'ny tourisme de tokony hoe hojerena aloha i nosy be io mihitsy zany natao faragidiny indrindra tsy nijereny fanjakana tsy de hainay mazava loatra ino moa ny dikany fa zay zany zava-misy karaha manontany ianao raha lafaniry zay zany zava-misy ao nosy be fadiranovana mafy ny vahoaka nosy be le fadiranovana mba tsara ihany mba hitondrana kely antsipirian zay azony Martin resana ny amin'ny hoe tataky ny ahoana ny vidy-tsakafo tataky ny ahoana ny resaka asa tataky ny ahoana ny resaka hoe akoatran'ny fizahatany tsisy produit ve azo atao any nosy be satria eo akaikinareo misy any iza moa ty ambily be misy any Degos sisa tsy lavitra koa ny faritra rahavavinareo zany de ny sava zany donc zany tsisy activité hafa ve nosy be akoatran'izay resaka secteur tourisme zay tsisy satria ny zavatra ny ainany vahoaka atao hatram'izay zany miasa tamin'ny pêcherie de nosy be miasa tamin'ny sirama ireo rehetrarehetra reo zany efa maty ny vonona ireo société anakireo de fahatelo manampy anazy am'izay zany io le hoe tourisme le vazaha mamangy ao io zay zavatra anankitelo zay zany tena ozatra ny fiainany vahoaka nosy be ray manontolo izy io rehetra izy telo mihitsy zany no maty potika de samy milaza aminao mihitsy fa tena hoe angamba zay fitondran'Andriamanitra zany angamba no antenainy vahoaka nosy be fa akoatra zay tsisy ka re laza amindreo faritra raha vavy manoloana anay ireo koa zany ianao mbola mitovy satria andeha matsy ao nosy be reo afaka mamatsy reo fa le zavatra hividanana azy ao nosy be aiza de gala zany mbola mitovy foana tsy modina ara-dalàna mihitsy tsy modina
Ohatrany resaka siramay ianao teo zany ny fahafantaraka anao manko nisy fotoana nandraikitra kely ihany teo nivon'izay sirama zay sa mahafantatra bebe kokoa inona marina zany le tena hoe olana zany. Za mbola tsy resaka atany sirama aloha zany fa mbola tsy mahavelona ny sirama zany satria raha tsy diso efa tohatry misy an'le hoe sasy matia Brickaville de atomborondava misy an'le sucoma de aiza ho aiza nosy be am'izao fotoana zao. Reo le sasy malazainao any Brickaville sy ny tariny reo mandeha reo fa raha hoe mialatsiny raha ohatra ka somary hoe valiko fantany le izy le nosy be mandeha ve am'izao fotoana zao araka ny fahinona reo sa tsy mandeha de valiko ihany aloha tsy mandeha efa maty natsangana atao koa i sasy moa fa resaka politika ihany fa misy fampandiragisa vahoaka fa tsy nisy io sy sasy maio tao sasy many Brickaville mihodina vary mandeha vary sasy misy any ambadimbadika rehetra any mihodina fa le sasy mataonosy be tsisy zavatra mandeha tsisy zavatra mihodina zay fandehany le any io ka raha ilazan'io resaka sirama io atsika zany izy maty enonareo tatiny de mbola iny ihany zany izy atram'izao tsika miteny zao fa tsy zavatra mandeha tsy zavatra velona tsisy iny za tsy ilaza za ty ilaza aminao tsotra mihitsy hoe tsy sirama ao anosy be de inona zany satria hoe to mbola misy piasa mivezivezy misy piasa mbola mitaky tombotsoa ahoana zany zay le piasa mivezivezy io ekeko io misy ao fanakonan-javatra fa le piasa mitaky tombotsoa zany io ny tena maro amitsika miteny za tsy piasa ny sirama valiko le fanontaniana teo fa za zany miaina ao anosy be ao mahafantatra ny zava-misy anosy be ao miara-miaina amindreo ao mahita le fitakina zay rahanay manatevina satria marobe mipiasa ny sirama marobe mipiasa sirama na sorona tsy anasa intsony am'izao fotoana izao de miara mitolona aminay am'ty zavatra mandalo zay andanako amin'ny plateau ito ankehitriny dahoany toy zara monsieur Martin le izy indrindrandrindra am'le resaka ati-tany teny Jabala teny nisy fionanareo tao fokotany Jabala nisy an'le ati-tany io de aveo koa nisy an'ilay fitokonana nataon'ny vahoaka Nosy-be teo amin'ny tontolon'ny fizahatany de nanao akanjo mainty iny fitokonana iny raha ny vaovao fantatro mikasika an'iny de efa nahazo-ndalana iny ary saika ivoaka ny tanàna izy iny fa mialina n'iny tampoka zany de voaka hoe tsy nahazo alalina tampoka indray le izy nikoropaka angamba ny tompona ndraiky mpanjakana samy hafa de avoatery tao amin'ny terrain vétéran tao nareo de tsy tafavoaka tao inona daholo zany rehetrarehetra zany Sobe Martin misaotra betsaka raha lafaniry i somary tsy hovaliko aloha le fanontaniana fa hovaliko ihany rehefa aveo fa tsara aloha ny mampahafantarako ny vahoaka Malagasy manontolo fa ny antony atongavako eto androany zany ampahafantatra vahoaka manontolo ny zava-misy ao aminay Nosy be tiako atao afantarana zany tonga eto tsy hiteny hoe mba tsy ho tompotrano mihonao Malagasy ray manontolo fa ny anazy zany atongavako eto de hoe hiteny amin'ny Malagasy ray manontolo fa ifoa fa mandady ny trambo zay zany ny tena atongavako eto le tsy ho tompotrano io manko fa ny sasany iny ny sasany iny zay indrindra manko ka za tsy ilaza zay hoe ampahafantatra nareo vahoaka Malagasy tsy ho tompotrano monina nareo ampifoany vahoaka Malagasy fa mandady ny trambo eto Madagasikara indrindraindrindra ao aminay Nosy be zay ny antony atongavako eto mikasika an'io resaka sirama ohatra ny sadaikitra be anonana izy io satria raha ny tantara zany tsy sirama ny tompony io tany io fa io tany io de tany zafiny fotsy manonga laza ary manana statut mazava mihitsy zany fikambanany zany io ny tompo tany le zafiny fotsy manonga laza zany dia avy amin'ny mpanjaka zafiny fotsy zay ny karakara sy nanabevoan'ny tany io taloha tamin'ny andro tany de tonga avizay zany vazaha tato aoriana mpanjana tany no nangataka tamin'io mpanjaka io ampiasa tany de teo zany
no nazahoanyko aloha nio tany io ho ampiasaina amelomana vahoaka zay fandehan'io tany io fa tsy tompony tany mihitsy fa nangataka tamin'ny ampanjaka zany de teo am'izay zany reo nanao an'le activité namboly fary sy ny tary misy société maromaro zany talohan'io zay vao ty Sirama ty tato farany tato zay zany tsara soritiko mazava mihitsy tsy tompony tany Sirama fa tany io zany tany ny zafiny fotsy ka noho ny mahatany zafiny fotsy anazy zany de nitaky ny amerenana an'io tany io amin'ny tompony zany ny zafiny fotsy araka ny lalàna misy navoaka tao amin'ny assemblée hoe efa tapitra ny fifanarana eo amin'ny vahiny sy ny tompon-tany fa averina amin'ny tompon-tany amin'izay zany ny tany anazy nisy lalàna an'iny tany zany ary mbola anatin'ny fitakinany famohana an'iny zay satria nafenipenina zany io lalàna io hatramin'izay misy eo fa nafenipenina tsy navoaka eo am-pitakina anazy zany zay zao angataka amin'Andriamanitra hivoaka izy atoato satria za miala eto zany anatin'le taratasy any amin'ny haute cour de la justice zay kasika an'io famerenana ny tany gasy ho amin'ny gasy de izay le zava-misy de nefa le izy zany raha ny le aiza moa zay resanao zay le aty Ajabala anatin'ny daholo eo Ajabala satria hectare maromaro lo izy makony 6000 hectares de misy efa-ponina mipetraka nefa misy efa-ponina mipetraka ahoana fiarovana andreo vahoaka reo izay indrindra hitanao zany le tany io Ajabala io tany io zany araka fahavalazako teo zany tsy any Sirama fa ny zafiny fotsy nefa ny zava-mampaleo nalainy Sirama ankery ny tany de avy eo am'izay namidiny aman'olona ohatran'izay zany le Jabala Jabala io zany tany io zany nividiny madame Razaiarsoa Bernadette io tany io idivany io izay vadiny mpitondra manam-pahefana teo aloha de rehefa nividiny izy io de tonga ty fitondrana am'izao fotoana zao ty zany akan'io tany io zay tany nividina nanana titre nanana ana rehetrarehetra akan'io tany io atao sekoly manara-penitra projet présidentiel zany teo am'izay zany nahatonga ny vahoaka nitsangana tsy anaiky an'io miaraka amin'ny RMD tsy anaiky hoe tsy mety zany zavatra zany satria nananay profo mihitsy manana taratasy hitanay le profo milaza hoe nividin'io ramatoa io marina le tany anazy marina le tany be de be zany le tany malalaka ao ary akaikin'io tany io zany misy tanina manam-pahefana maromaro mba tsy lazako an'le midadasika koa misy tany koa ao zany any Monsieur Léon tononoko mihitsy ny anarany midadasika nefa sinoa zany rangahy zany tsy nikasiany fanjakana tsy natao fanjakana iny fa ity anankiray ity zany satria vadiny mpitondra teo aloha zay tsy mitovy loko amin'ny fitondrana ankehitriny de nezana niravana io tany efa nividina io anana ny taratasy mazava io zay tsy milaza hoe nifidiny Léon koa ny tany ary fa avy eo le tany iravana io efa misy zavatra ao anatiny ry le tany Léon reo tsisy zavatra mihitsy nanina tsy natao tany le sekoly manara-penitra projet présidentiel fa natao amin'ny tanin'olona efa titre borné ka tsy nanaiky an'io zay de nitsangananay teo am'izay nisy ny odaoda maromaro isan-karazany ary hatramin'izao mampalelo moa fa za niakatra nakaty nidran-kerinao mihitsy ny fanjakana de fa manao fefy izy am'izao fotoana zao amin'io tany io dikan'izay nareo zany le restitution le fananana ho an'ny amin'ny jafiny fotsy mihitsy ny aloha nitadiavinareo araka le lalàna zay lany teo zay tedavina de dikan'iny zany ny tompony tany aloha zany mazava ho azy raha iny lalàna iny de le zafiny fotsy zay efa misy fikambanana izy teorina misy zay resaka tam'izay mbola azonao resana ihany zay rehefa aveo fa za te antany zava-misy akoatran'izay Zobe Martin efa resaka vidim-pena moa tsika teo inona nampanantenainy ty fitondrany ty tamin'le hoe nanao fampielezan-kevitra tany amin'ny 2024 tany ho amin'ny vahoaka nosy be de aiza ho aiza ny zava-misy am'izao fotoana zao za aloha tsy sitrikako anao raha lafaniry fa za manana sofina miaino fa tena tsy nanana fotoana ieno an'iny fampelezan-kevitra ny zandikely io mihitsy za tamin'ny fotoana andro ka hatramintsika miteny zao
satria zavatra fantako a enimpolo sivanjato sy arivo nazy fahaleovantena malagasy de hatramin'ny repoblika fahatelo nanahirana be zany fanarenana ny Madagasikara de ahoana olona anatin'ny 5 taona itondra de avitanarina an'izay 50 taona lasa zay tsy zany natonga anaka tsy nanana fotoana mihitsy a ny eno ny fampelezakevitra tsy hoe manohitra be fahatany fa zava-misy mihitsy natonga anaka tsy ny haino azy. Inona moa zany zao ny tombontsoa azo mivoaka nosy be am'izao fanjakan'izao zany resaka fotodrafitrasy satria zay moa tena voavoizina kely etsery hoe manao fotodrafitrasy le fotodrafitrasy moa tsy de hita hoe misongadina be de manahoana le izy fa mba tiako fantatry ny voaka mba fantatry ny any inona mba azonareo moa zany tsisy an'izany misy tao na i aza ary zany mihitsy mahatonga anay manohitra hitanao zao io EPP manara-penitra io taontsika ohatra fotsiny zany ao aminay manokana aminay nosy be manokana ny vonoana pêcherie ny vonoana sirama sy ny tany de tsisy asa mihitsy zany zahay ao tsy manana antony asa mihitsy zay le vazaha mampidibola aminay koa zany sakanana de atao ty sekoly manara-penitra ty EPP manara-penitra ohatra de atao koa le université manara-penitra zay zany programme rehetrarehetra ao de fantaniana petraka anay rehefa vita daoly zany resaka manara-penitra zany de mba manana vinavina ndray fitonana hoe anangana usine manara-penitra io misy ty velomandreo mpianatra nanamboarana sekoly manara-penitra sy ny taritra hatram'izay neka hatram'izao tsika miteny zao ty be de be ny mpianatra ny ankizy tafavoaka fa tsy manana anton'asa ka inona ny mamaika le sekoly manara-penitra ve sa le usine manara-penitra iasan'ny vahoaka le taloha efa tavoaka taloha tsy anasa de le iazana atao ato amin'ny orinato koa andeha aizy reo nareo ve fa nazo terrain amin'iny zay zafady manara-penitra nahazo zay fa tsy vita ao hitaniavana travaux nanomboka tamin'ny taona firy zay de tsy narako mihitsy azafady efa niry fa tsy ohatrany tsy de dirako mihitsy le paziny any programme télérangahty tsy mahaliananao tsy mahaliana anaka mihitsy fa zavatra azoko lazaina fotsy zany be de be zany le terrain manara-penitra lazaina ohatra ny mamasina io talohan'nanay io taorinananay io aty moa zany hoe renivohitra de hoe mety vita daholo fa taorinanay io projet io fa nenay mbola mikatsy ao hatramin'izao ngamba tribune centrale anankiray any mitsanganao zay any de mijanona le asa mijanona le asa mitoy ony fa aminay mijanona satria hatramin'izao mbola tsy vita ny tamin'ny confinement teo de try nisy fihetsiketsehana kely tanosy be de nisy etry ny fanomezana anareo covid-19 nresahako fanomezana asa zany kalmora vatsitsinjo tosika fameno sa inona natao tany nosy be tany nanovana karazana fampisehoana nampisehoana an'izay nisitraka am'izay tena tokony sitrany ve mivoaka nosy be tao anatin'le fiboana ary zay le nametrako teny moalohany hoe raha ohatra zany ka misy tena tratrany fahoriana indrindra nisy an'ity confirme ty de vahoaka nosy be ny voalohany era Madagasikara satria tena miaina amin'ny tourisme io zany tokony jerena taloha natao am'izay le tosika famenona lefalefa tany io zavatra lainga tsara latra daholo ny akabeazana za zao anatin'le hoe nalaina anarana de nampisiavana kaia zany dikan'le fangalana anarana sy fampisiavana le kaia ina filazana fa hoe nahazo nisitrika an'le fanomezana zany vahoaka atao nefa nitsisy ianao zany tsy nazo sady tsy nazo zany tsy mila an'izy iny aleoko mihinana zavatra hafa tikan'izay tsy mba anisan'le voalazy nareo fa tena anisan'ny voalazy zay fa anisan'le tsy nahazo mihitsy nefa nisy fizarana tany any tsisy fizarana tany fa fivarotana le tosika fameno zay ny zava-misy tany zay ny zava-misy tany eny ary resaka sosialy ihany resantsika asa nahita vizany rehetra izy ty na miavaka manoka nosy Belleville manahoana zao ny sac de ciment am'izao fotoana zao ny 50 kilo io ny vary sy ny sisa za tsy anontany tsony resaka enomby fiany zany satria itovizany rehetra sao de afaka mba resanao zany am'voaka hoe zao ny zava-misy anosy be za aloha tena milazanao raha lafaniry za tsy asanonona prix aminao fa ny zavatra tena lazako anao mabeny raha ohatra zany aty aminareo zany ariary ny vidy zavatra anankiray any aminay any eny 20
za tsy tena aminao roa avoeny na telo avoeny tsony fa zay ka raha anao ilazan'le hoe vidim-piainana nosobe tena mangidy mihitsy satria oa zany any zany hoe zany za tsy ilaza mihitsy hoe fa simba le saina avoaka noho ny fa hoe miara-miaina amin'ny vazaha ka zatra prix vazaha tsy zay fa noho nyle izy ampivoan-dranomasina zany tsy maintsy miakatra roa avoeny na telo avoeny ny zavatra avy aty Madagasikara makany nosobe avy aty Madagasikara makany nosobe tsindriko zay zany rehefa aveo tsindriko ny antony zay rehefa zay fandehany toizy le fanazavana zay le fanazavako feno zany mikasika an'le fiainana ao anosobe raha ohatra ampitahainy mba tsy ataontsika hoe de tena manohatra mpitolo izy ny sasany amin'le tsy hitantsony zay fomba iraisana an'le mpanohatra satria ilay mpanohana jojorombona sy anjamba any koa zany a efa tsy hitantsony zay anoherana an'le mpanohatra satria mpanohatra misy am'izao fotoa zao raha ampitahaina le fiainana teo aloha sy ny ankehitriny manakambara am'izay ve monsieur Martin manakambara mihitsy taloha volano taloha mba mahazo riranana ianao fa am'izao fotoana zao le problème resako le avant 2019 zay ka tamin'ny fotoana andro zany iny mbola niasa zay tsy vita niasa zay mbola teo le vazaha mivezivezy aminay isan'andro afaka manao activité ohatrany isan'andro foana zahay ka zay le tenako tsy mitovy mihitsy tsy hoe manotra botolo fa tena milaza ny zava-misy mihitsy ary zany mahatonga ny sasany miteny hoe aza omena tsiny fa saikanao mihitsy le ty fitondrana ty fa nisy an'le corona io de tsy afaka manoatra izy fa zay milaza mihitsy hoe tamin'ny fitondrana taloha zay afaka niaina tsara afaka nivelona tsara satria afaka nirirana zay fa zao zay tsy afaka tsy manan-tsafidy mihitsy zany zay am'izao fotoana zao ty tsisy izina isana tamin'ny taloha tsisy izina ny isana fa misy vazaha miditra fa zao sady tsisy vazaha miditra ny tsisy izina isana sekoly EPP manara-penitra no zavatra matematisana fa nangataka zay hoe mba sivo sokafy izina ty aminay ity donc usine zany tena zavatra tadiavinareo zay tena zavatra tadiavinay sanatiany vava zay le zany hoe zay tsy manao fanoherana botolo tianay le sekoly manara-penitra fa zay tsy vahaolana zao misy sekoly be deabe aminay ao fa le olona mivoaka am'le sekoly taloha tsisy anasana ray asa ny zava-misy any kongo ohatra efa nitenen'ny deputeram-boasalama emilay nisy fotoana teto ny amin'ny hoe tena tsy ilainy ny any kongo tsy hoe tsy ilainy moa zany fa le tsy fahaizan'le fanjakana mamatra le lahara-pahamena sy ny maika zany zay zavatra tena mampamey mihitsy lalana teny ilainy voakany ohatra satria raha vaovao fantatsika zany de hoe 70 ny kilao an'le tsy any kongo any satria noho ny faratsy ny lalana nefa de io moa zany tsy hitan'le fanjakana fa ny azy le kianja arak'le teneninao zay hoe pepe tsy mandana reo ny amin'ny hoe resaka fanabeazana zany fa zay lafinjavatra zay andeha alolondray ary monsieur Martin taloha amin'ny 7 nanahoana ny fiainany Tanosy Belleville 7 fanokana-panjakana talohan'izay tamin'ny andro président Marc Ravalomanana nafinaritra be satria mbola nisy magoro tao Nosobe tamin'ny fotoanandro io magoro zany io tena namaha olana lehibe tao Nosobe mihitsy satria raha fotoam-pahavaratra ohatra zao zany efa manao stock ny mpanambola stockna vary hitsinjovana an'le fahavaratra alainy any amin'ny lohataona any le vary alainy amin'ny lohataona de stock eny amin'ny magasin de tsy avoakany mihitsy raha tsy tonga ny fahavaratra eny am'izay amidy 600 000 700 000 ny gonimbary anankiray tamin'ny fotoanany magoro nefany tsisy an'izany hoe fahavaratra na lohataona na mahitany zany fa vidiny vary vidinao androany eny mitovy foana na lohataona na fahavaratra na ino mitovy ohatran'izany na vidiny PPN sy tany mitovy tsisy miakatra tsisy midina ka tena nafinaritra anay ary nahavaolana anay tao Nosobe mihitsy le magoro fa io moa zarazarana saina tsy mitovy tsy hain'zareo manavaka hoe nity tombotsoanay sy nity tombotsoantsika de ino moa ny zavatra nisy raha tsika malala io nametraka fanontaniana de zay zany no nazavako anazy matsiarotsiaran'izay ve mivoaka Nosobe hatram'izao za zao mijoro aminao zao vavolombelona zany matsiaro ary maniry koa ny iverenana
eny ara maraparana antsika andriamato martain zany a raha misy antso tianao ampitaina raha misy nresaka tianao fihezina zany a zay mety hoe tsy voaresantsika atao anatin'izay adevitra zay de mena minitra vitsivitsy ianao ahafahana amresaka sotra lalafaniry mikasika an'le tany a zay tsy any sirama na midiny sirama dika zany mpangalatra sirama ary ananay profo faharoa manakarak'izay efa nitory ny sirama zay sady nitory ny sirama mandeha eo amin'ny tribunal zany raha rambotsika miteny zao mampalahelo zany hoe amiteny baiko zany en litige zany le tany en litige magaga afaka miditra ny fitondrana am'izao fotoana zao anao sekoly manara-penitra amin'io tany litige io ka mandrava tan'olona sisisisisisisi aminay zany a dia mampalelo anay a sady masadaikitra anay mihitsy ny fomba fiasan'ny fanjakana nitsangana zay zany satria zay le mpitory any sirama nitsangana anohitan'io zavatra io hoe tsy mety zavatra ataonareo satria tany miady io tany any litige io tsy mbola tokony hazo ikasika an'io na ny andaniny na ny ankilany fa mipetraka mandra-pivoany didipitsarana de inona zavatra nisy nitsona tany amin'ny fanjakana zay ny convoquena tany ny OMC tao Nosbe no ny antso anay tany de inona ny zavatra ny ampangananay tam'izany hoe andronga-panjakana sady manohitra fanjakana amin'ny projet mafinaritra zay tao eo ianao ve tao anatin'le dimina ntsony tao anatiny mihitsy miaraka ny nidonia niaraka amin'ny donia ary eo convocation indesiko miaraka aminakany ndao ary volano kely zay azo atao ya natsona tany zahay OMC ny antso anay de nametraka fantanina maromaro moa reo fa tsotra navalinay hoe tsy afaka mamaly zavatra maro aminareo zay satria tany any litige io efa any amin'ny tribunal fa zay kosa de zay tsy manakana projet présidentiel fa manakana zay ny fikasina n'io tany io satria tany mbola anady izy io raha ohatra ka mivoaka zany fitsarana ka mahazo sanatry mivava mahazo sirama de manao zay fa raha fa tsy mahazo izy a de mipetraka amin'ny tsy fahazahoana fa tsy mbola misy mahazo mikasika an'io zany ka zao zany zavatra mampalelo anay zany ataonay rendany teto za miakatra ty zao zany nidira fanjakana ankeriny mihitsy zany fanjakana mihitsy ny miady anazy ankeriny ny fitondrana misy ao antoeranao nanampy any anina niady ankeriny an'io tany io tanin'olona io de efa manangana fefy zany reo am'izao fotoana zao nefa tany tandalana ary tany misy fanjakana ny tany le olona disney zany nampina any ary tena mahagaga zany raha ohatra ka manana famarinana reo fanjakana reo zay mandravan'io tany io tokony a averiny volan'olona ny vidin'io tany io ohatra ka tsy mbola idirantsika zany le hoe tany zafo fotsy fa le zava-misy zao zany iainantsika tokony averiny satria misy rosy ara-dalàna mihitsy anakiroa ao a milaza nandoavan'io madama io nividan'ny madama an'io an'io tany io ka raha ohatra alaindreo zany tany io nalaindreo ankerina ohatrany io tokony eo averindreo na averindreo le vola ny madama io fa ny magaga sady tsy naverindreo le vola no nalaindreo ny tany reo le DG Sirama nivatra an'io tany io tamin'ny madama io mitsanga masaky mitsangana miaraka amin'ny fanjakana mandrava an'io tany io manamboletra an'io tany io am'izao fotoana zao inona zany ny antso ataonao ny antso ataonay zany manaitra ny vahoaka malagasy manontolo satria raha ny antso fanjakana fanjakana mihitsy mandrava anazy io antso ny vahoaka manontolo zany ary zay mihitsy na tonga avy anay plateau hiaraka amin'ny rodobe mpanohitra RMDM ijery akaiky ny zava-mandalo sy ny zava-misy ao Nosbe ary ny tena mampalelo koa manampinampy an'izay zany karana vazaha sy ny mpanambola io zany no miara-miasa amin'ny fitondrana misy ao Nosbe am'izao fotoana zao ka fadiran'ovana sary mitondra fahisana mihitsy zany le vahoaka madinika ao Nosbe tsindriko aminao raha lafaniry fa am'izany tany 6 000 hectara lazaiko anao zany efa presque feno trano daholy a io tany io de ahoana koa moa no isy zany hoe araka voalazan'io DG ny Sirama io hoe mbola manam-pikasana anodina an'io orinasa io zahay
am'izao fotoana zao nefa izy tsy mamboly fary tsy mamboly fary izy raha ohatra ka possible hoe maniry eny ambony tafo ny fary de mety possible le zavatra lazainy de zay fa raha tsy afaka maniry eny ambony tafo tsony ny fary tsy possible tsony zany ary faharoa manaraka an'izay izy milaza hoe amboly fary io ananany porofo ao mihitsy izy mandafo tany fa firy olona nandafosany nivarotany tany ao le ao porofo entiko ao nivarotany tany de ahoana de mbola mitombo ve zany hoe anokatra an'io usine io izy ary zay milaza eto mihitsy fa tsy masina aminay mihitsy zany zavatra teny zany satria tsy zay manam-porofo tsy anazy io tany io ary joronetra farany mihitsy tsy ansiramay tany io fa nindrana izy itsaboany fary ka rehefa tsy mitsabo fary tsony zany tokony miala izy ia zay koratra misy etsika ataon'ny RMDM misabotsy zao hoe ny Magro Martin zany ho fanomezan-tanana ny avantsika ny farafangana araka le nyteneny teo hoe misy tranomay any de ianao moa zany de passage eto Antananarivo manana didy manandraikitra maro be koa ianao satria nomeny vahoaka ny Nosy mission ianao sy ireo namana maro samihafa zay miara mitolona tonga aty maromaro didy manandraikitra ianao fa everiko fa mba manana ny teny ambaranao ihany ianao am'ireo avantsika ny tsy moatsanana zay moa mamalagasy atsika sotra betsaka raha lafaniry indramiko le fiteny vetaveta ny fiteny mantsiravina hoe manara-penitra zany zany tena manara-penitra manampy havana sahirana mijaly indrindra hoe vahoaka malagasy zany ka ampifaliana tenenako aminao raha lafaniry fa manohana an'izany zay sady manampy an'izany satria manara-penitra mihitsy ndre fanampiana an'le namana ory sy namana mijaly ohatran'izany satria miantraika indrindra ny fiainany mihitsy le fanampiana atao fa raha manara-penitra afaka ohatran'izany tsy miantraika amin'ny fiainam-bahoaka ka vonina ny anatanteraka an'izany zay raha lafaniry iny ary izy io moa zany de manomboka androany efa misy ny etsika ataon'ireo RMDM ny faritra samihafa zany mba entina mijery zay ahafahana manohana an'ireo avantsika namantsika any mafasa voalohany sy mafasa faharoa ao farafangana eo zany fa amin'ny 4 Desambra izao zany no tena ino moa zany tsy tena faradoboka amin'izay fifanampiana lehibe zay ho tanterahantsika ire amin'ny Magro ka tongava maro amarana anazy Sokobe Martin ara ny fisaorana avy any aminao de maniry indray mbola hitafasiona aminao indray rehefa tonga ny fotoana ka miakatra ty andrenivohitra anao de mba mandalova ihany aloha mitantara ny zava-misy ary sotra betsaka raha lafaniry fa io marana azy zany de metrika nyty afatra ty zaho ho am'voaka malagasy satria za teny ambolohany ampiandohana zany ny teny hoe mandady ny trambo de hoy za hoe raha mandady zany ny trambo de hoy zay avy any avaratra hoe iny jijinao iny jijitsika iny jijinaka manoloana n'izany zavatra zany makasitraka raha makately ia zay zany fa kasitrahany edy ianao zany Zokobe fa maniry mbola iverenanao ndray eto amin'ny fandaharantsika tsy hoela de mankahery anareo koa anatin'ny ady zay atrehanareo am'izao fotoana zao amin'ny famerenana tany indrindra ny zafony fotsy manongalaza zany ao anatin'izao raharaha zay manahirana lehibe zao de isaorana i Ratsomalazo Martin niaraka tamintsika avy any Nosy Elville izy mbola ao ambadika ao satria ity moa zany tena mbola mitoy zany niady tsy mety vita niady raha tsy milamy mantany de zany mbola ijorotsika zany koa fa tsy misy milavolefony zany eo anatrehan'ny zavatra rehetra zay misy am'izao fotoana zao satria tena ady amin'ny endrin'ny hafa kely mihitsy ny ijorotsika ijoron'ny malagasy ijoro'ny rehetra ao anatin'izao ady zao satria de ny ato anatiny ihany mamely dia ilay mpitondra tsy mitsinjo vahoaka tsy mijery vahoaka de tena very fanambola velona malagasy hoe de ahoana ary inona no atao de tonga hatramin'ny fitenenany hoe tamin'ny misy olobe ny tsy miady zazy fa rehefa adiniana l izy le olobe ara tsy mandray ny andraikiny satria le olobe raisinao fanjakana de indraindray ihany koa le hoe mito tsy miantoka an'le tena fiandriana an'le firenena sy le tena hevi-bahoaka amin'ny akapobe misy le fanjakana de zay no jorotsika vahoaka tsy avelantsika am'izao zao raharaha zao satria tena mbola betsaka ny zavatra tena tokony mbola hijorotsika ary zany
no resantsika rehefa avy eo renarabe mananjara dia meko anao indray raha aloha ny jijy ahafahanao mitondra ny zavatra rehetra zay tokony ho resana fa dia lasa indray aloha zany azoko be marta iny lasa izoko be martin afataratsika ny zavatra ny anosy be sationany ireny namana faniry sationany ireny fa be deaibe ny tranga ohatran'ireny tany anosy be ireny afaka amin'nitra vitsy a dia hiditra eo ny député fetra izay voafita tamin'ny alalany tiako Madagasikara tao amin'ny boriboritany fahadimy mbola hiverineo i fanira safy manantany hiaraka aminy fa ny anoizantsika ny fandarana aloha dia tsy azontsika hodina tsy hita ny andro anio satria hoe iarahany izao tontolo izao miady amin'ity resaka sida ty zany satria voalohan'ny volana Desambra io dia efa misy eto Madagasikara io fa rehefa tonga ny coronavirus dia ohatrany hoe ndronana kany amin'ny coronavirus daholy ny rehetrarehetra tsy hoe sika malagasy ihany fa saika manerana n'izao tontolo izao dia tany amin'ny coronavirus satria le coronavirus zany tena aingana be ny atao hoe ataky aingana be ny vokany betsaka maty betsaka ny narary misy fiatraikany teo amin'ny sosialy sy ny toe-carré pirenena amin'ny ankapobeny dia ohatrany hoe ndrohatra mpifantoka tany ny saitsika kanefa le antsoina hoe sida dia mbola ao ihany zany hoe coronavirus zany tsy voafe ny sida etsy mbola kadohany mbola manao ny ataony izany sida izany dia maro ny manontany hoe ahoana moa zany no tena fipetraka ty sida ty zany zao eto Madagasikara fa atao tsisy piresaka firy-tsony fa atao any amin'ny coronavirus foana no tenenina ary na izay mpanao gazety raha tenenin'ny olona hoe anenareo to corona ihany fa maninona ny sida ny tsy teneninareo dia hoy izay hoe fanga sida ihany mbola misy tazomoka eto mamon'olona mbola misy tuberculose eto mamon'olona zay aretina tsy tokony hisy-tsony amin'izao fotoana izao mbola misy peste eto Madagasikara ihany koa ao anatin'izany rehetrarehetra izany ary dia izay no ilazana amintsika hoe tsy tokony modina tsy hita ny toe-javatra takan'izay satria iakina ny fiainam-bahoaka raha ny taremarika farany zao faraparany tamin'ny taona 2024 dia eo amin'ny 8,3 39,000 ny malagasy no miaina miaraka amin'ny tsy mikaretina VIH zany ary io dia tsy hoe taremarika tonontonona foana fa navoaka ny ONU sida zany fikamban'ny raisam-pirenena miady amin'ny sida izay no zava-misy eto Madagasikara dia ny 750,000 amin'io zany no mahafantatra ny antsoina hoe statut sérologique zay moa no filaza azy dia ny 250,000 amin'ireo 750,000 indray no manaraka ny antsoina hoe traitement antirétroviral zay le filaza azy zany hoe mbola misy ezaka be ihany koa zany mila atao zany amin'ny ady amin'ity resaka sida ity ankoatray moa dia efa nisy le antsoina hoe comité de pilotage international amin'le tetikasa EVAMAD, élargissement de l'accès aux charges virales VIH et le renforcement du système de santé à Madagascar. Dikan'izany na misy ary zany sehatra izany zany dia mbola mila ezaka be ilay izy fa ny zava-misy fotsiny dia hoe eo ny sida eo ny coronavirus fa ilay malagasy dia tena reraka ao anatin'ny fahatrana tsy mitovy ny hoe firenena manan-katao miady amin'ny coronavirus sy ny sida sy ny hoe firenena mahantra fa diranovana miady amin'ny sida sy ny coronavirus tahaka ny Madagasikara mampieritreritra izay toe-javatra izay efa misy ny vahiny manaraka eto akaikiko eto indray mialohan'ny idiran'ny vahiny manaraka ihany koa efa nytenenina teo moa zany hoe ho avy eo ny député fetra fa mialohany aloha dia misy olo-pirenena anankiray ihany koa tonga eto tonga dia raisina avy hatrany ianao tonga anao zany dia milaza ny mombamombanao vahatsika kely le style dia omenanao avy hatrany ny fitenenana ny amin'ny hoe fanazavana zay tianao entina andao ary tompoko miaraba ny namana rina rabe mananjara dia miaraba ihany koa ny mpiara-miasa rehetra eto amin'ny MBS sy ny fandarana Miara Manonja ary miaraba ihany koa ny mpiaino sy ny mpanaraka rehetra na ny eto an-tanindrazana na ny any ampitan'ny ranomasina dia izay moa zany dia solontenan'ny mpivarotra eny Anosiala
filohan'ny fikambanan'ny mpivarotra zany vola mitoy ihany tantara vetrany ary eny tompoko tahoary dia mitoy mihitsy ny tantara amin'izao satria ny toyny zany zao dia nandeha raharaha-pitsarana tamin'ny 29 novambra teo latsinainy lasa teo zany ny raharaha zany hoe noentin'ny be ny tanàna zany a teny anivon'ny fisarana zany ny raharaha assignation bref de lait civil izy io zany dia niakatra teny amin'ny fitsarana moa zany a ny fanatrehana teny zany a ny raharaha tsapa zany tatao anatin'izao raharaha zao aloha zany marinay manokana fa tsy misy mihitsy a ny mangarahara aloha ny tenako moa tsy hoe hikomentena aneo hevitra mahakasika an'ilay raharaha-pitsarana fa matoky ny fahendren'ny fitsarana malagasy izay hitsara araky ny rariny sy ny hitsiny niny raharaha iny fa tiako marina fotsiny nisy fisin'ny transparence tamin'ilay projet tany amboalohany izy io dia hoe projet présidentiel nefa rehefa tena niporofona dia niova indray hoe nahazo fahamatsim-bola ny fanjakana izay mihitsy ny filazan'ny andriamatoa be ny tanàna hoe fanjakana izy tsy ny teny hoe commune tsy haiko moa zany hoe misy fifangarona ihany ve hoe le hoe fanjakana sy ny commune ino moa tsy hidirako lalina fa manarakaraka izay koa dia tena misy karazana contestation sérieuse izay mbola hisintomana ny tompona ndraiky mpanjakana zany mahakasika nyity raharaha ty ary manarak'izay any tena zavatra nahavariana zany tamin'ilay raharaha dia hoe io tany io manko tany mpanjakana marina manokana zany hoe tany mpanjakana no nanaovana ny tsena zany hoe ny situation juridique dia appartenant à l'état malagasy dia raha ny tena tokony izy tompoko tsy hananany commune fahefana aloha zany no manala an'ireo olona ireo izay marina fa nanana autorisation ara-dalàna ary manarak'izay ireo olona ireo ihany koa no nanangana ny tsena tsirairay zany hoe an'le olona madiodio zany le izy ary le izy ihany koa zany dia tsapa amin'ity raharaha ty fa sady ara-drariny no ara-dalàna zany ny antom-pisin'ny olona ireo mpivarotra ireo eo amin'io toerana io ary ny mahavariana tamin'ity raharaha ty koa dia lazain'andriamatoa be ny tanàna fa hoe tsy izy ilay juridika zany izay naka juridika moa zany izay porofo zany porofony existence-ny olona zany eo amin'io toerana io satria miankina amin'izay zany le zava-misy hoe état malagasy ny ao amin'ny juridika dia lazain'andriamatoa be ny tanàna fa tsy marina diso hono ilay juridika ka gaga ihany ny tenanay hoe raha tsy marina ave zany le juridika inona moa zany ny tokony hirosoana amin'le fandravana tompoko mampiay ahy zany le izy dia manarak'izay misy impact économique tena hoe tsy azo hoditsihita zany amin'ity raharaha ty zany hoe raha ohatra ka hirosoana ilay fandravana dia be dia be no potika sy overy fiariana atao anatin'izao raharaha zao tsy teny ratsy ny olona victime ambivantana izay eo amin'ny ankohonana 50 ambizato eo tompoko no victime amivantana akoatran'ny ankolaka satria tsy hoditsihita fa ireo olona matoa izy mivarotra mandeha dia misy zany le atao hoe fournisseur zany na ny mpamboly ny commune nosiala moa zany dia hoe commune sady misy ny sehatry ny fambolena misy ny sehatry ny fiompiana misy ireo orinasa maro isan-karazany na ny mpamboly na ny mpanjifa eo amin'ilay toerana zany dia sambo victime daholo noho izao fanapa-kevitra tsy ampiverana izao raha izay no azo ilazana azy tompoko ka lizy moa araka ny tenenao tao fa any amin'ny fitsarana ny raharaha zany zao za tsy hiditra amin'ny raharaha-pitsarana satria amin'ny fitsarana zay fa ahoana zany ny tena situation ao zao mbola misy mivarotra ve aho sa za tsy maintsy hoe miandry ny izay avoakan'ny fitsarana amin'ity raharaha ty dia ahoana ny fipetraka ny raharaha dia any toerana mihitsy amin'izao tsika miteny zao amin'izao tsika miteny zao moa zany mampitarika anay dia manentana ny olona aloha zahay hotony atao anatin'izao raharaha izao ary manentana ny olona koa izahay hivarotra hanao ny fiainana andavanandro
ary ny zavatra misy eny dia tsy misy fiovana fa dia manony fiainana amin'ny andavanandro satria hainao koa na manarina raha be mananjara fa amin'izao vaninandro zao nge raha mitsahatra amina activité anao na dia adiny ray fotsiny ary dia misy fiatraikany eo amin'le fiainana sy le fivelomana le izy dia mbola tsisy fiovana fa mbola mivarotra aloha zany ny olona miaina amin'ny fiainana andavanandro amin'izao tsika miteny zao. Fa hatreto aloha zany miandry didy zany satria efa any amin'ny fitsarana le raharaha. Hatreto zany dia miandry ny délibération-ny fitsarana malagasy zany amin'ny 8 Desambra ho avy zao io zany ny ponina sy zay voakasika amin'ity raharaha ty tompoko. Ianao moa zany tonga teto nitondra fanampanazavana sy ny fivoaran'ilay raharaha satria tamin'le nareo le tonga teto farany iny le mbola safotofoto be dia zao zany efa nisy fivoarana le izy dia zay raha maheno zay inona ary ny tianao amafisina ary? Manamafy zany izahay tompoko ary mbola misarika hatrany ny sain'ny tompon'andraikitra rehetra izay voakasika zao raharaha zao. Miangavy izahay mitaraina manokana mitodika manokana amin'ny fitsarana malagasy amin'ny ministry ny fitsarana mba hijery akaiky zao raharaha zao. Mitodika ihany koa izahay amin'ny tompon'andraiky mpanjakana rehetrarehetra zany mba hijery akaiky zao raharaha zao ihany koa. Mariko fa ireo mponinao ny ireo mpivarotra ireo dia ara-dalàna satria ny antony dia manana taratasy fahazoan-dalana ara-dalàna. Manaraka izay tompoko ny situation an'le terrain dia tany-panjakana. Mariko zany fa mahatany-panjakana n'le toerana tompoko dia zony voaka malagasy no mba misitraka satria karazana fanajariana nge no nisy teo amin'le toerana satria ianao zany nanorona trano teo ary ara-dalàna ny fanorenanao an'le fotodrafitrasa ho fampandrosoana hamerenana ny endriky ny nosiala zay hoe alakamisy moa ny filazan'ny olona zany amin'ny tsena alakamisy fa izay ary amafisiko etoana zany fa raha ny zava-misy amin'izao fotoana zao dia hita sy tsapa ny fisian'ny akifonofono amin'izao raharaha izao ko dia misarika ihany koa izay ny sain'ny tompon'andraikitra voakasika zany raharaha izany mba hanara-maso akaiky zany ny ity fandehan'ity raharaha ty ary mino moa izay zany sady matoky fa fitsarana tsy mitanila ary manaja ny rariny sy ny hitsiny fialokalofan'ny malemy sy ny marefo ary apiatra zany ny fahamarinana zany ny fitsarana malagasy matoko tanteraka izay zany ny fitsarana malagasy zany mahakasika ity raharaha ty ary amin'izao fotoana zao moa elana tsiny zany elana tsiny manokana satria napita hafatra zany ny mponina eny anosiala zany hoe mahakasika ny resaka rano tena ataoko hoe tena fijaliana ny rano eny amin'ny commune misy anay io zany fipetraka ny raharaha tena enjana be zany ahoana ny endrika isehony le fijaliana ary fijaliana amin'ny rano rano zany eny amin'le toerana tena ifampitediavana ny rano tsy haiko moa zany hoe inona ny anton'izay fa mitodika manokana mpitatana ny tanàna tsy aleo ve tompoko mba ny olana misy no tokony hovahana mba vao io olana io rano ny tenako eto aloha dia mampita hafatra fotsiny ihany ary voatamaraina teo no nyfandray tamin'ny ray aman-drenonay teny amin'ny toerana moa zany dia niteny mihitsy izy hoe maha-olo-pirenena dia azo ataony maneho ny hevitra mahakasika an'izany ka vao io olany rano andria matobe ny tanàna fa aza risoana ty fandravana ny tranon'ny olona ity satria tsy mainky angamba ny fandravana ny toerana io fa io olany rano io vahana tompoko dia ararotiko zany ny fisaorana ny ray aman-dreny ny solombavam-bahoaka anay eny Ambohidratrimo eny zany ary makasitraka anazy makasitraka ihany koa ny nareo eto amin'ny MPS na ny Miara Manonja mpiara-miasa rehetra ary makasitraka ihany koa ny vahoaka eny Anosiala zany zay nampiseho fahendrena sy fahatonina ilayntsika ny tony mandra-piandrasana ny rariny sy ny hitsiny ary apetrakitsika amin'Andriamanitra zany izao fandehan'izao toedraraha izao.
eny ary zay no fanazavana ny mety an'andriamato Jean Martial mo zay avy eo amin'ny mpivarotra moa ianao eny amin'ny tsenana nosiala any any fanirina de hoe mba ilaminany zavatra satria andray mpamonjy zany isika afaka andro vitsivitsy krismasy sy ny fandraisana ny taona vaovao de irina ny mba ivaniny olana maro isan-karazany isorana anao ny tona zay fanazavana zay eny ary toy ihany ny fandarana Miara Manonja eto amin'ny MBS sy ny radio Mada mandeha ny fotoana hitantsika amin'izany fa fiainantsika ato anatin'ny eto amin'ny firenena daholo ny resahana ary efa verimberina foana hoe mba fiainana tsara amin'izay mba tena mba hoe irininy be somary fa de aiza de ho fahantrana lava eto fahantrana efa hiditra ao ny député fetra araka ny toromarika vatsy ambadikatsy ny fotoana ihany keo fa mandeha ihany ka dia omena sehatra indray zany ifaniry razafy manatany sotro rankely izy teo ny tenako nandray ny aveny anosiala de ndao ndray ary ianao faniry miaraka amin'ny député fetra eny ary de makahery ny praitandrazana amintsika tsy anosy ala moa zany tena mijoro anatin'izao adzo koa satria ny tsy anasa rehefa tsy fidiny tsy manakatao rehefa tsy fidiny de rehefa mba miezaka kely indray zany nanaontsena fivarotana zatra tamin'izany toeran'izany indray ny hoe tsy maintsy esorina ary amanjatony izy ireo de ohatra lehibe ho an'ny firaisankina aseho antsika vahoaka malagasy ny fijoroana de ny fijoroana anosy ala zany zava-dehibe ao anatin'izao raharaha izao ka makahery azy ireo de engany amin'ny valo Desambra ahitan-drariny sy malina eo anatrehan'ny fitsarana reto mpivarotra ery amin'ny tsena ny alakamisy anosy ala ireto zany ao anatin'ny distrika Nambodratrimo fa alohany tena handraisantsika ny député fetra Rahala Mizafimbololona zay voafidy tetsy amin'ny boribory tany fahadimy filohan'ny vondrona parlementaire tiako Madagasikara de anao fanamariana kely aloha za mba hampamailo antsika mpampiasa ny tambajotra sosialy rehetra satria misy groupe zany mandeha any ambadika any io moa zany groupe na le hoe vondrona zany dia io vondrona io de misandoka ny anaran'ny marque Ravalomanana Flot national ny antoko team de ao zareo no manao publication ao anatina compte fake de misy message nefany fandrangitana aseho andrareo anatin'izany de io groupe io zany de hoe Facebook manohana marque Ravalomanana de misy 2 points de hoe mampandroso amin'ny Madagasikara Facebook manohana marque Ravalomanana mampandroso amin'ny Madagasikara mila mailo amin'izay zany tsika rehetrarehetra zany fa vary amin'ny ankilany zany ary fomba fiady tsy mendrika zany de misy karazana compte fake ao ohatra hoe Erika Simahary Vola Stanley Ramaro Modeste Rakotson John Ralay Litakely compte fake daholo reo de reo ny ampiasain'izy ireo de manao publication zareo de le publication netriny tena manohana be amin'ny président Marc Ravalomanana sy ny team zareo fa alefany amin'izay lay communication sy le message fandrangitana zany mba hankalan'ny olona sy ampitombon'ny olona zany fa hankalana an'le team sy ny Flot Marc Ravalomanana de mila maitsika de ny afatarana an'le fomba fanehoandrareo hevitra mody miteny be izy tena tsy mandeha zava-misy amin'izao fotoana zao de izy aloha zany de miresaka foza izy ao anatin'izany de miresaka côté izy ao anatin'izany de vozina koa resaka merina de miresaka ramandrika izy de mazava ho azy tsy toe-tsaina avaty amintsika mihitsy zany ho an'ny mpanohana amin'ny président Marc Ravalomanana na ny antokotiko Madagasikara na ho an'ny rotoben'ny mpanohatra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara de mailo zany tsika menakavy ary efa betsaka aloha no mailo sy miteny hoe compte fake ty ary fantatra le fomba fiadin-jaza kely eo anatin'izany raharaha zany fa tsy maintsy nentotsika tato amin'ny fandarana zany ara-pahafantarana antsika mpijery sy mpiaino marobe mba isignaleany zany ao anatin'io Facebook io zany rehefa mandrotsaka publication zany na io groupe io mihitsy amin'ny akabeany zany zay hoe ambara amintsika de hoe Facebook manohana Marc Ravalomanana mampandroso amin'ny Madagasikara mampome be ny zavatra soratanao anatin'le izy de efa mailo ny olona zany efa mitovitovy manko lay mode opératoire ampiasainy zareo zany mody mitsofoka ao anatin'izay groupe zay zareo zany de ao izy manao publication le compte fake zany de efa le niresahako tamintsika teo reo anatina compte fake de efa fatatsika zany zay hoe tsy atsika mihitsy io satria mpanohana amin'ny président Marc Ravalomanana sy ny team sy ny RMDM sy ireo sympathisant rehetra zay miaraka amin'ny team sy ny président Marc Ravalomanana tsy manana fomba fiteny ohatran'izany ary tsotro zany
fa zany voizina le izy mba handrangitana mba entina ankahalana ihany ko aty ambadika ny président Marc Carvalho nantima satria fantatra zany am'izao fotoana zao zay sondage rehetrarehetra mandeha ao anatin'io tambajotra sosialy io ny resaka rehetra nivon'ny fiarahamonina ny adevitra mandeha am'izao fotoana zao de miverina any amin'ny président Marc Carvalho ny sainy boaka malagasy ary ahitana taratra hitantsika zany na iza manao sondage eo dia mandeha lavitra be ny pourcentage mieritreritra fa président Marc Carvalho no afaka mitondra ty Madagasikara ty mihoatra amina karazan'olona efatra na telo hajoro ao anatin'izany sondage zany ary manana sy mahazo voty ambony lavitra be de mikarokarokevitra le mampimekelisany mikarokarokevitra le tsy maty voalavo akibo lay tsy manana vahaolona sy tsy mahay mitatana firenena de any anatin'le dola makota ohatrohatran'izany sisany hidirana de efa kopy zany tsika amin'ny hoe rehefa miresadresaka raramandrika izy e resadresaka ohatrany hoe côte mierina fozy de efa fatatsika fa tsy avy aty amintsika mihitsy zany satria tsy manana fanehoan-kevitra ohatran'izany tsika ny hoetin'izay fanazavan'izay zany mba amailatsika rehetra zany eny ary tompo klasy tompo vavy mahery 3 minitra ny amin'ny 1 ora sasany de mialatsiny kely ny député fetritsika satria nampiandro olo mavetitsika kanefa tsika tsy maintsy nandray nosy Belleville fa avy any amin'ny kilometatra lavitra député fetra no niazakazaka eo amintsika zany ny namatsika de nietsy ambotratra miankio zany de somary nisy kely zany fitaran'ny fotoana fiverina fa afaka omeny technicien fotoana ihantsika miaraba député fetra miaraba faniry ao anatin'izany koa no iarabana ny mpanaraka tsy mahafoy ny fanarahana n'izao fandarana Miara Manonja eto amin'ny MBS ny radio Mada izao alohan'ny anomboako ny fandraisana anjara fitenenako dia tsy hainy tsy hanao kopakopa-tanana ho an'ireto namana mpanaraka mavitrika an'izany fandaharantsika izany anatin'izany ianareo any mbody voanjo any boribory-tany fahadimy eny mbody voanjo ambojatovo kopakopa-tanana be ho anareo rehetra any torak'izany koa ianareo analamahitsy tanàna ary ny anankiray ihany koa dia ianareo any amin'ny faritra Sofiasy Betsiboky iny a indrindra ianareo any varatra andrefana any ambanja kopakopa-tanana be satria amin'izao fotoana itenenantsika izao dia eo ampanataterahana andreo dynamisation ary zareo any ao le faritra atao hoe Andoharano dia kopakopa-tanana be ary mampahery anareo atotosa izany a reo dynamisation fanomezana aingy avao a fameloma maso ny tiako Madagasikara any amin'izany faritra zany ka dia mampahery mavitasoa ianareo rehetra samy tsara zay no kopakopa-tanana sy fampidirana fiampiarabana namana faniry fa isaorana ihany koa reo namana vanonosy be a zay nahafo fotoana vola makarena tonga niakatra taty Antananarivo mihitsy mba hiakatra teto amin'izao fandaharana izao ilaza ny alahelony sy ny zava-misy ny zavatra rehetra tsy mandeha any amin'ny faritra any ka santiono andray ao anatin'ny maro zany faniry reny ny tonga aloha fa maro ny maniry ho avy eto ka dia tsy maintsy arindrantsika ny fotoana tsy maintsy alamitsika zany fa ny eto tsy inona dia misokatra nefa na izany naty zany ary misokatra zao fandaharana zao ho an'ny rehetrarehetra fa misy mifepetra eto tsy nyzavatra voapirofo ny zavatra ahitana pirofo fa marina no entina eto amin'izao plateau zao fa tsy sanatria fanosorapotaka ny eto akory ary tsy fomba nay aty zany tsy fomba ny eto zany fomba fanao zany ka izay indrindra inona moa ny tanitsika ao anatin'izany dia ny hoe mba ahatonga saina indrindraindrindra ny mpitondra andray andraikitra satria zareo ny eo amin'ny familiana sy fitantanana n'le firenena dia tsy zay nefa ny zavatra tsapa amin'ny vahoaka fa any amin'ny lalana ohatra ny diso ohatra ny kilalao maloto dola makota ozy izy namana faniry teo an'izay tsy malala ny dikan'le dola makota zany fiteny avy any atsinanana any zany kilalao maloto zany zay ny amin'iny angamba mifaniry satria ny fotoana mandeha efa amin'ny 1:20 sy sasany maherienina minitra zao misy fetrany atsika ary zahantsika adzay zany zany ora raisantsika anjara eto amin'ny fandarana Miara Manonja izany maro ny zavatra tiana ho resahana indrindra député fetra tena maro tena tsy tambo isaina fa nefa ezahantsika fitipitinina izany loha hevitra maro hitondrantsika fanehoan-kevitra sy famelabelarana eto zany ho an'ny anio fa betsaka ange ny zavatra nyresahana tatoato faniry sy mpiaino ajaina dia resaka jirama io zany tsy afaka io ary io tsy hamela atsika io fa isika tsy maintsy miteny raha mbola mahita ihany koa zavatra tsy mety tsy nijira maharery ihany fa ny androany aloha dia anisany nometsika fotoana anankiray ihany io ho toy an'izay fa fanehoan-kevitra maro
na tany amin'ny ainao manjery raha vavy rehetra tany a tany amin'ny fampalalambavao rehetra tany indrindra teto amin'ny miara manonja sy ny mbs zany a ary ny radio mada iresaka ny odirama io ary ataoko hoe toyan'la izy a tsy hiditra amin'ny atsipriany ntsony a fa alohan'izay aloha dia tiana ny mampafantatra antsika rehetra fa amin'ny anaran'ny solombavam-bahoaka tiako madagasikara amin'ny filohan'ny vondrona parlementera ty manitenako dia nisy ny taratasy a fa namafisany ity mety hitanareo ihany tany amin'ny fampalalambavao tany mihinao fa fahitanareo izany sy tany amin'ny tambazotra tany a hoe nandefa taratasy izahay a mahakasika ny zavanitranga teo amin'ny banky iraisam-pirenena sy zany orinasa jirama zany dia ny rahantsika nandreny hoe nisy ny entanananjavina nisy ny asa atao tsy ny tanterahana na tsy araky ny tokony ho izy a nisy ny family voliana ny zany fanampiany izany a ary nandefasana taratasy tany amin'ny prime ministre any amin'ny matompona andraikitra voalohany ny atao hoe fitantarana nandraraha-mpanjakana azy dia nitakina taminy a ny hoe isezisiavany a ny ao amin'ny pôle anticorruption any am'ireo rafitra miady amin'ny kolikoly fitsarana miady amin'ny kolikoly a mba andeha lalina izany ary tsy jerena tavan'olona fa na iza tompona andraikitra voakasika izany a dia mila manefa ny saziny izy fa mijaly ny vahoaka nefa ny sasany a manao zay amenona ny posiny tsy mijery afa tsy ny tombontsoa manokana ka dia mahatoky anao zay andre mato prime ministre fa ndray ny andraikitra tandrify anao ianao a taorina ny zany taratasy a nalefa ary ny soniavy ny tenako a amin'ny anarana ny vondrona parlementera tiako madagasikara izany zay ny amin'iny fa iverenantsika ihany a zany resaka jirama zany satria io anisan'ny tenina mampikaikaika ary hoe orinasa-mpanjakana za tsy miteny hoe mampahory vahoaka fa amin'ny apahany mety ho marina ihany zay ny nainy député namana tsy teny anarana zao fa tamin'ny herinandro lasa nipoka atao ny frigoany ny vata fampangatsiahany mipoka atao ny fitaovana anankiray a mipoka atao mihitsy noho izay le fiovaova fiakarany zany tsy misy fa mbola lalana mbola diavina am'izany mbola tra ny calvarie mihitsy a efa mahavidy fitaovana anankiray indray a ny fotoana laninao am'izany ka iny moa tsetsatetsa tsy aritra ihany ny am'izay fa ny tena tiako hidirana dia mahakasika nyty resaka fanodikodinanyity ihany aleo ho fantatrareo mpiaino aleo koa ho fantatrareo mpitondra fa izay ateny ivon'ny fanoherana izay avaty anivon'ny tiako madagasikara dia mahalala ny atao hoe procédure manana olona mahay an'izany zay ary mahafehny zany mahalala olona zay mahay minegosy mahay mifampiraharaha manana olona izay mahay mitantana tsy sanatry hoe miambo akory fa manana izahay ary tena manana tsy izahay no adalain'ny mpitondra na ho adalain'ny sasany na ho rebireben'ny sasany fa ny zava-nisy tamin'ireny fa ny zava-nisy fotsiny kosa aloha dia nahita hoe ohatra ny baboka ihany le ministra ohatra ny amin'ny apahany a ohatra ny baboka tamin'le hoe tsy fetezan-javatra tao ka soa ihany fa tao ny banque mondiale izay sahako ny milaza eto ary tsy mila atoro anareo akory zany tsy mila resahana hoe tsy matahotra ny jemoreginareo zany ange banque mondiale le tsy matahotra zany fitsarana zany ane banque mondiale le fa izy ara no manampy atsika ary soa ihany fa teo zany mpamatsy vola toy ny banque mondiale zany tsy araky ny resaka natao tany alohan'ny fifidianana tany nana hoe tsy mila zao fa tratrany tratrany tsara mihitsy am'izao tsika miteny zao a de eto mipetraka amin'ny fanontaniana hoe ary raha tsy teo moa banque mondiale izay tsy anytokana manampy an'ity firenetsika ity amin'ny resaka mitondra famatsim-bola misy ange banky afrikanina ao manampy atsika mifampandrosoana misy ny banky arabo misy ny afd ny avy any amin'ny frantsay misy ny vondrona européanna marobe misy ny amin'ny amerikanna ny usaid ny japonais sy ny rehetrarehetra fa ny ray aloha io ny teny io a orpiaino ny ray noho ny laza io fa misy a zavatra natao a tsy mifanaraka amin'ny fifanarahana akoatray ny entana tsy hita zany de eo mipetraka ny fanontaniana hoe raha tsy teo my banque mondiale ary nanaitra ny tatanivon'ny mpitondra mety ho hitatsika ve izay tsy fahatomombanana na fanodikidinan'izay satria malagasy mantsy de efa nairahana hita tatanatin'ny taona maromaro nanomboka 7 de niverina ndray tamin'ny taona 7 ny tondran'andriamatoa any rajoelina fa misy ny kinafinafina misy ny zavatra kobokobonina misy ny fandrendrehana saim-bahoaka zay mbola tsisy nanao teto tato anatin'ny 80 taona fandrendrehana saim-bahoaka ka soa ihany fa teo ny banque mondiale manaitra ary nitaky amin'ny fomba entitra ny amerenana ny vola
taoarinany zay le atao hoe audit externe na fitsiriana izay nampanaoviny a namarinany hoe nakaizany vola inona ny vidina tamin'ity vola tato ity satria maro mantsy ireo tetikasa ao anatin'izany pagozy zany zay tsara ho fantatsika tsy tetikasa tokany zany misy ny madinidinika misy ny salatsalany misy ny fividianana fitaovana misy ny resaka restructuration anatin'ny faodako recrutement na fangalana reny tale isatsokajiny reny na tale général tao anatiny dolo zany rehetrarehetra zany nisy tompona ny raikitra zany tetikasa tsirairay avy zany tsy nisy ve ny fitsiriana na fanamarinana natao ratsy ny banque mondiale no nanao ny banque raisem-pirenena no nanao a izany fanadiadiny zany de mety nodinareo fanina teo zany sura am'zany zavatra lazaiko zany ny tenako tsy nanao ary tsy namoky ianareo santionan'ray ao anatin'ny maro zay resahako zay tsy nanao ary tsy namoky ianareo a ratsy ny banque mondiale no nanao an'ireny fanambarana ireny fa fantatra iny fomba fiasanareo a de zay le mampalahelo satria tena miasa hirana le firenena sy ny vahoaka ao aminy a de le madagasikara zany de io kinafinafina sy fandrendrena saim-bahoaka io no tena nitondranareo ny firenena nanomboka 7 mahatonga atsika zay manefa am'izao fotoana satria nitambatra zany rehetrarehetra zany namana faniry nitambatra zany zavatra andro mpiaino ajaina misy le ataon'ny teny frantsay hoe effet de mémoire ny effet de mémoire dia raha ohatra anao maka machine calculer na io calculatrice io de manao hoe 2+3 de mbola tsy asianao égal fa afaka heritona ianao na afaka roa taona na afaka 3 volana manao égal 2+3 égal 5 fa tsy 13 velively mamerina indray anao atambatra ao maromaro ny kajy fa mbola tsy asianao égal hoe mira firy mivoaka valiny marina foana iny rehefa ataonao ny égal na fotoana elaelany arina na fotoana akaikikaiky io ny mahazo an'izao fitondram-panjakana am'izao fotoana zao io mivangongo mitambatra ny tsy fahombiazana mitambatra ny fampanantenana pokaty sy ny ronono atavy mitambatra ny vary mangatsika zay fa mivadika vary masiso am'izao itenenantsika izao de io ny vokany santionany ray ao anatin'izay a io a fanambarana sy fitakina entitra ataon'ny banque mondiale eo dia mbola tonga ihany tonga ny tompona andraikitra natondraka ny rano teny amikanjabary a de ino moa anisany anankiray fa nitononoko tety any foana ny tompona andraikitra anankiray iny a dia mahita avaly de miaro be fahatany fa manina raha mba mibaboka ohatran'le ministry ny any nanady amin'ny ampahany azy maninona raha mba miaiky rehefa tsy mety fa dia mbola mahita antony any ka zao ka tsy ampy tsy inona le fanadiadina tsy ampy le fitsiriana tsy ampy le étude zay le hoe gérer c'est prévoir tsy ampy zay fa te tonga dia titiny filoam-pirenena mety monsieur le président fa tonga de ataovy a zao ny vokany izay ny kitiany tananareo de potika avokoa zay alehanareo rehetra de maneny saoana arak'le misy fomba fiteny any ihany fa tsy fantatry motira tena anatin'ny dictionnaire gasy any amin'ireny fitahiri-kevitra sy tahirina tantara zany hoe misy fomba fiteny hoe ny amin'ny malagasy am'izao fotoana zao a de tena efa tsy mandeha am'izay izy tsony ny fiainany ka nanoranona pango ara hony mila isy voay na ny vazivazy somary iomezana fa sarotsary teny mety mahadika ny zavatra iaina ny vahoaka malagasy am'izao fotoana zao zany zay ny amin'iny ka ny mampalahelo ao anatiny de le mpiasa malagasy le mpiasa ny jirama santionany ray orinasa-panjakana io fa tsy ao irery no tereny ny politika aneo hevitra sy hitady antony a hiarovana n'le mpitondra noho izay tsy fahombiazana sy mauvaise gouvernance izay de asena miteniteny foana indraindray ny mpiasa nisy zany mampalahelo mihitsy ny mpiasa ny orinasa-panjakana am'izany fotoana zany satria araky ny teny koa terena de lasa miteniteny foana satria ny zava-nisy a de fiarahany rehetra maraha fa tsy manatsafidy fa matahotra ny voasazy matahotra ny voaroaka ka mila mijoro ny mpiasa mila mijoro ny vahoaka milaza ny zavatra tsy mety a de sosikevitra nge atao mpitondra zany hoe ovay le fomba fanao tsy mety maneke rehefa tsy mahay fa tsy ny mpiasa no terena anambara zavatra hoe lasa fanehokevitra politika ao anatin'ny tsy fahombiazana tsy faiza mitantana ataonareo eto am'ty fireneny ity zay ny makasika an'iny fa ao anatin'izay jiramaza ihany efa nyresahako teto indray mandeha izy tia ny resaka rano efa maro ny namana ny fandimy teto nefa tokony mbola ho resahana ny makasika izany satria fahasalamana ny rano aina ny rano
manaona nefa ny qualité ny rano manaona ny vokatra atolotry ny jiramany amin'ny faritra sasany efa mila aka lokona volomboasary mihitsy izany rano zany satria le atao hoe processus de production misy an'rele station de pompage natsanganyrareo any amy sisitsisiny any tsara le hevitra fa atreo ho any reto mpitondro reto ny hevitra tsara de tena misy fa ny fanatanterahana de aotra na miroso kely izy manomboka n'zany tetikasy zany de ndray izy mahita antony le aveo hoe eo le teneniko hoe terena ny mpiasa terena ny mpiasa iteniny tsy tokony ho teneniny de rano ohatra maloto de tonga nay ny tompona raikitry ny jirama zao re ny antony io mafy loatra le pression inona ny dira ny pression am'zany le fantsona ny naloto le fantsona efa simba efa nyteny aminareo izahay ivereno ny lasa atao fakalesona tamin'ny taona 20 tokony taterahana teto amin'ity fireneny ity ny fanavozana ny fantsina ho anatananarivo sy ny manodidina anomezana rano fisotro madio izany vahoaka anatananarivo sy ny manodidina izany satria ny olona ny mpitondra tamin'izany fotoana président Ravalomanana miaraka tamin'ny mpiara-miasa aminy de efa nieritreritra ny 10 taona taty aoriana efa nieritreritra ny 10 taona taty aoriana efa nieritreritra ny fitombom-ponina ny fitombony filana amin'izany rano zany ny resaka jiro zany ny resaka lalana sy ny famoaham-bokatra fa reny nataonareo tamin'ny 20 nakorotanareo le firenena na renyle fionana tapony tokony nataon'ny vondrona afrikanina ara de nakorotanareo de ny antony nateo daholy ny famatsim-bola ny fiara tam'izany mo tsy te hiteny marika nefa fantareo fa tsy manana voatononona hoe Toyo Camry hoe Mondeo risy hoe Mondeo Ford angamba izay ala tsy nefa tsy manao pibanireny any reny akory na akaizy reny mpitondra fanjakana am'izao fotoana zao ianareo ny nampiasany reny nisy nampiasain'ny fisy nisy nampiasainy natompona raiky isatsokajiny tany amin'ny ministera tany engany mbola ho ampamoahany ianareo ary mbola ho adina na akaizy reny fitaovana maro be nisy tokony ho an'le lebena délégation sy filoana délégation nisy ho any mety le membre ny délégation fa tsy any moa ny tiako atongavana fa ny fomba ny tantananareo sy ny tantely afadrakotra nanaovanareo ny fampizaranareo teto ny are-pirenena sy ny zava-nisy teto amin'ity firenena malagasy ity de le rano to iverenako ny olona rano tondra ny fandimy teto amin'ity firenena ity ary anisan'izany ny président Ravalomanana de efa nieritreritra ho any 10 taona any aoriana nieritreritra no fitombom-ponina ifitombony filana na tonga nyreny hoe famatsim-bola tokony ho azotsika tamin'ny taona 20 avy any amin'ny banque européenne mifampiasam-bola na hoe BEI banque européenne d'investissement ngamba n'izay 47 millions d'euros izay ny atsasany dia nataony fanomezana ary ny atsasany no nindramina aizitsika am'izao fotoana zao satria tonga ary mpanonga mpanjakana tsy nisy tanteraka ny zavatra rombiny 10 taona aty aoriana na manafaniry sy mpiaino ajaina tsy miova ny fantsona lazaina fefa antitra amin'ny fotodrafitrasa tamin'izany eny ny tokony nanavaozana an'le izy fa raha tsy nanonga mpanjakana ianareo efa vita amin'ny président Ravalomanana sy ny mpiara-miasa tamin'izany fotoana ny fanavaozana an'izany hoe fotodrafitrasa afahana manome rano madio ny ponina tananarivo sy ny manodidina tsy nitrango zao olonan'izao na mety raha nisy ara na ny tombo mety efa nisy asa hafindray nieritrretina tamin'izany fotoana zay le hoe fahaizana amin'ny prévoir aiza mba anareo aizany anareo fijapina ny zava-bitan'ny fitondrana teo aloha zany ny tena spécialité anareo fanovana ny anarana olokona volomboasary daholy sao zava-misy rehetra efa tetikasa nieritriretina zay fitondranany fandimby atreo nataonareo zay kasian'ny tananareo mivadika orera daholy mihitsy ka rovina ihany vo ivo fa mijaly le vahoaka andre matofoloa mijaly le vahoaka inona no nataonao aiza minisitra isatsokajiny mariny iaontsika raha pitso de ho avy ndray zay amin'ny fanontaniana ary amin'izany fanontaniana zany no ataoko hoe isaorako etona raha zay no azo ilazana azy manomboka tonga saina na ny solombavam-bahoaka mpiaradia aminareo vao mivondrina IRD ary isaorana ny honorable Jabotikay zany satria zao no nambarany tamin'ny fivorina io maly hoe aoka tsy isy remerciement ozy izy na fisaorana na fisolelahana fa fanontaniana ny tokony apetraka satria amin'ny fionana eo amin'ny gouvernemanta sy ny solombavam-bahoaka zany fa tsy fotoana fa nasoasoana mpitondra tsy izay mihitsy ny voasoratra fa fotoana ametrahana fanontaniana zay de mamaly ny gouvernemanta tarehana andray mato prime ministre
dia vita ny resaka ka dia araky ny teniko manomboka tonga saina tsisy tsony zany le merci président merci ministre asa aloha tsy mainty mety isy any zany a mety mbola izy fa raha pitsika mahita izy hitantsika rahavoray namana zava-dehibe dingany zay message zay nareo samy ianareo nge mifamandalitra ianareo nge mifanipoditra akondro e nareo nge mandoka be fatany an'le filohana hita tsy mety arany nataony a de mba afahany manitsy a de mino a fa le mpitondra maharay a izany a atao hoe afatry ny député any voipeno zany zay ny amin'iny dia inona moa ny zavatra azo resahana hafa be dehibe ny tokony ho resahana satria zay ny mahakasika an'iny le rano teo angamba no asiako tsindrim-peo farany tetikasa ny rano maloto eo ihany fa ny tsy fananana rano koa dia mbola olana ihany koa de raha misy amin'ny faritra maro eto amin'ity Antananarivo sy ny manodidiny ity de tena mijaly le vahoaka inona ny tetikasa fanontaniana napetraka aminareo tompona raikitra inona ny tetikasa akoatry ny hoe marina ny station de pompage kely asa tany tamena kely tany tany ambadibadika tany nefa hita hoe ny zavatra hita araky ny angom-baovao tsy najaina le atao hoe processus de production le misy an'le décantation misy an'le filtrage zay vao misy traitement zany misy an'le station de pompage fa misy an'le madinidinika vao natsangana any amin'ny sisiny tena mba nanao kelikely angery zareo e fa ny olana rano ohatra miloko volomboasara no mivoaka avy any ho any sasany tsy resaka hoe misy fotaka somaro mavomavo kely fa tena efa hoe fotaka araky le fitena ohatra ny fomba fitondranareo an'le fitondra raha-pirenena am'izao tena fotaka tena milomano anaty fotaka le voaka malagasy dia ino no ana fa ho ajanoko ny resaka jirama aloha satria iny resaka herinaratra iny fa ny rano mbola iverenako ihany mba mijerere lavidavitra jereno nataon'ny olona ivereno fa io teny toy ny hoe tsy nisy nanao toanao tato anatin'ny enimpolo taona dia tena marina fa tany amin'ny ratsy tany amin'ny tsinety tany amin'ny oeraoera de tsisy nanao toanao mihitsy a tam'izay ka dia zay ny mahakasika ny jirama iny ka dia meko anao indray aloha averiko any aminao ny fitenenana namana faniry alohan'ny resahako ataoko hoe mbola vaovao izy fa tsy vaovao masiso tsy vary mangatsika fa vary mangatsika masiso ho an'ny fitondram-panjakana tokony andraisana ndraiky ka dia namana faniry a mety député fetra satria za koa mbola misy zavatra tiako anotaninanao mihitsy rehefa avy eo satria eny amin'ny boribory tany misy anao lisan'le mpianatra ny azakazaka be omaly nanirana ny tanàna de voasakana teny an-tamena ndeha ho any mamasina satria reny ianao solomavamboaka tsika tanora ihany ko hoe maninona ny tonga nyreny ny tanora am'izao fotoana zao de tena mba tiako fantatra mihitsy ny hevitry député fetra tamin'iny satria zay efa mba lesadresaka n'iny zavatra iny ihany a fa zao anao précision ihany aloha zany tsika manampy ny teny député fetra teo mikasika an'le resaka hoe taratasy ny ida na ny banque mondiale iny zany a le ida moa zany de ratsana institution anatin'le banque mondiale zany a lay nanolotra n'le famatsiana n'le projet pagose zany de ny vaovao fantatra zany am'izao fotoana zao de hoe nisy zany a ny lettre d'engagement zany a na hoe ny taratasy fiantohana zany a avany amin'ny direction générale ny jiramana alefa ny amin'ny ta malagasy hoe ho alohan'ny jirama ony io a lela voly io zany ka izy moa zany ny tena marina de hoe tanoany amin'ny 940 io projet io zany no niainga zany a efa hoe ho raisy ny fanjakana malagasy ary 105 millions de dollars no tao anatin'izany projet ny ida zany de nisy tranche zany hoe nisy tsinjaram-bola roa izy io dia ny 940 dia ny 20 sy 20 zany donc zany eo anatin'le procédure normale le audit zay nangatahany mpamme vola ao anatin'izao raha izao zany de tao anatin'ny audit voalohany no laviny banque mondiale izy fa nisy audit zany zay nataony taty amin'ny jirama de le nanomboka taty amin'ny 20 am'izay zany a dia mba justifié ihany zany mba vao marimarina ihany zany le fandanina le 23 millions de dollars teo anivony jirama fa taty anivony le hoe 1,700,000 zany député fetra ho atsika mijery spiano zany no tsy voamarina mihitsy ny éligible ozy izy ny fanazavana ara teknika an'zareo de io zany a lay mampisy adevitra am'izao fotoana zao ao anatin'le 1,700,000 dia ny 634,799,000 zany a dia io le tsy maintsy averina mialohan'ny amin'ny zoma le 3 décembre zany a no daty farany raha adikatsika am'teny gasy FMG zany le 634,000 io a dia 2,539,196,000 ariary
zany hoe 12 milliards 695 mille fmg io zany tsy maintsy averin'ny jirama farany amin'ny fahatelo volana desambra de ilay 1 million de dollara 1 million 100 mille dollara iny a dia mbola hoe ao anatin'ny fifampiresahana hono zany ny fanjakana malagasy ny jirama ary ny banque mondiale zany hoe en cours de négociation dia misy ny dossier na ny document samihafa zany hoentiny eo anivon'ny fanjakana malagasy ny jirama handresen-dahatra ny banque mondiale am'le 1 million de dollara zay mahery 100 mille eo zany izy io dia hatramin'ny fahaenina amby folo volana desambra indray zany zay négociation izy ireo zay zany de ho hitantsika ny efaran'izay fa raha io ambombola 1 million 100 mille dollars io zany a de manodidina ny 4 milliards 400 mille ariary na hoe 22 milliards d'ariary de fmg zay zany ka raha total zany reo volo reo dia 34 milliards 695 millions de fmg zay zany lay vola zay a tsy mazava amin'ny jirama tsy mazava amin'ny banque mondiale ny nampiasany ny jirama azy tao anatin'le projet bako zany anaovana précision sy confirmation amintsika zavatra nambarany député fetra teo de zay le mahatonga ny antokotiko Madagasikara amin'ny alalan'ny volana parlementaire hoe tena tsy mety zao fa mitondra fanalam-baraka tsy mety zao fa misy risque be amina bonne gouvernance amina resaka fitantanana amin'ny volam-panjakana sy ny volam-bahoaka ka mendrika anokafana fanadiadiana dia ny saisir ny tenivon'ny primature amin'ny alalan'ny prime ministre zany député Tim dia ho any anivon'ny scène pénale no tadiavina ao anatin'izany adevitra zay nga mananaovantsika précision tsara misy député fetra satria tena zava-dehibe amin'ny vahoaka ty a misy vola be zany saika nokasaina hanatsarana an'le jirama kanjo firitaona tiorina misotro rano maloto le jirama jiro tsy tapatapaka misy manimba amin'ny fitaovany ka tsy ny fitaovan'ny olom-bofidy reritsony fa ny fitaovan'ny vahoaka tsotra rehetrarehetra sy mipiasa madinika potika daholo de zefa betsaka le izy de ao anatin'ity député fetra be efa nitenenao hoe billet d'avion hoe iny maro be a ny vosokajo anatin'ity ay mbola misy fa ty hoa mbola ranony kely ty fa ty nge tsy isy dikany amin'ny banque mondiale zany 34 milliards de fmg anao zany e fa zao misy zavatra ngeza be tia nosikirnao tia natongavana io député fetra eny ary te hitra député fetra le ankizy ny azaka alohan'izay mbola resaka jirama tsaroko ty anankiray ty ny zava-misy am'izao fotoana zao anatin'ny jirama de misy tetikasa anankiray manaraka matsy atao hoe prolongation ny pagose io le atao hoe amolide le hoe assistance maître d'ouvrage ohatrotr zay ny zao ny olana ao anatin'ny zavatra indray ny eo tsy vita ny eo nandeha tany tsy falehany de efa miketrika sady indray ny fitondram-panjakana ny anao branchement karazany hoe za tsy miteny hoe branchement mora ve no anarany sa anao branchement eo amin'ny fito alina mahery ohatrotr zay zany amanaliny ny olana mipetraka sy fanontaniana mipetraka de hoe misy amanaliny ihany koa ireo mpanjifa efa nandovola izay miandry ny branchement na fahazahoany compteur atony efa izy parallèlement am'izay efa mampanantena ihany koa fa anao andry zany hoe efa mieritreritra le branchement mora mandendeha any efa miomakomana am'izay zay ndreka eo ny tena loza fa maninona aloha raha atao zay afapohan'reto olona efa nandovola matona nisy devie efa nandoavan'ny olona vola fa nahazahoany devie de efa nandovola izy tsy tanterahanao fa atsy ianao a pendipendina sady zay le fiteniko azy a ampanantenany vaoaka inona no antony tsy misy afa-tsy ny hoe fiomanana indray a resaka populisme fiomanana amin'ny fampandaniny indray angambany a ny filoha ankehitriny a amin'ny fifidianana am' 2023 zay nytetateta tsy aritra teo ka dia io a hojerentsika amin'ny atsipriany io amin'ny fotoana manaraka indray fa izay le fomba fiasan'ity fitondrany ity e neo tsy vita ka dia mampalahelo fa le contrat nataony tamin'ny vahoaka le fifanana raha nataony tamin'ny vahoaka natao ohatra mifanambadimbolavo ny fiarah-miasa ao anatin'ny fitondrany io samy mikepoka zay hitany fanjakambolavo nohatra zany manko tena zay mihitsy mandrava efa samy mikepoka zay hitany tena fanjakambolavo mialatsiny tsy mampitovy aminareo amin'ny voalavo akory zay ko moa nisy fotoana ny teneninareo zay tsy mitangina sovaly maty moa nampitovinareo tamin'ny sovaly maty ho hitantsika eto zay sovaly maty eto androany ao anatin'izany moa mbola takitsika ny hoe senisy ny asese fa izahay no nandresy teo fa ary am'ity mbola izahay no andresy fa izao fotsiny amboary ny fitsipika sory ny arbitre fanarano anao petraka eo zay ny amin'iny tsetsatetsatsiaritra fa alohany idirana fa am'le an'io satria anisany loha hevitra zay ho resantsika alohany amaranantsika fandarana de tsy arotro ty resaka carnet ty fa nresahako te tanoko izy indray mandeha
am'izao sika am'teny zao ho anatananarivo reny vohatra de satria nampanantena ny filoam-pirenena sy mipiara-miasa aminy sy ny ekipany nanao hoe digitalisation ny fokontany digitalisation zao teny aminareo izy eto mivoaka anatananarivo ny nahita zavatra ny ova tam'izany hoe carnet vaovao navoaka teny amin'ny fokotany zany milaza anankiray aminareo nahita hoe izao no nasamihafa sy tombony netiny zany carnet vaovao izany fa mitenareo fa tsy misy fa fampahoriana vahoaka no hita eny amin'ny fokotany eny fampahoriana ireo mpanolotsaina ny tanàna na tananarivo amin'ny famoronana règlement intérieur sy fitsipika anatiny atao zay fomba tsy andoavana ny tambokaramandreo mpanolotsaina ny tanàna avy amin'ny mpanohatra de nytiako madagasikara zany de miraitsy kombakomba tsy mahamenatra milazan'izany eto fa misy ny mpanolotsaina ny tanàna voafidy tamin'ny anaran'ny tiako madagasikara ny raitsy kombakomba taminareo no ny fitiavakely tafaoatra ekena eo ny fahasairanana fa tadidio fataro fa misy fitsipika am'fe azy zany atoko tiako madagasikara zany ho an'ny rehetra zany na olom-boafidina député io na mpanolotsaina ny tanàna io na nareo tompona andraikitra isatsokady zany amin'ny distrika misy fitsipika satria zao no antony ataontsika ahoana ny fampifezana rehefa tonga eo amin'ny fitondransika ary zany ny omanantsika amin'ny alalan'ny fifidianana raha toy izao mbola tia mifanoherana isika de misy nizay ka tsy maintsy andraisana fepetra ianareo marina hoe resaka any anatytsika zany za tsy miteny hoe lamba maloto akory fa samy manana ny toy zany raha toko fa ny antsika ara mbola azo lazany hoe zara raha misy ny toy zany fa izy rehetra fa samy mandeha samy mitady efa tena mifampitsipaka ohatry ny valalakarona ka dia zay tsetsatetsa tsy aritra ka dia mitodika aminao ndre matobe ny tanàna meo ny valikatsem-bohany zany mpanolotsaina ny tanàna izany aza atao toy izao ny fitantanana ny tanàna Antananarivo fa tsy fanananao manokana io akory tsy fanananao manokana io ka raha mbola toy izanao zao sy tompona andraikitra miara-miasa aminao tadidio tsara fa mbola ho adininy ianao zay ny amin'iny dia resaka le mpianatra ny tena satria tany amin'ny tanàna misy anao de miteferra de hoy zao ary mitamberina ny zavanisy tamin'ny valo sy roa arivo zay nanomboany zao fitondrana misy am'izao fotoana zao sy mipitarika azy nanakorontanana ny fitondrana ny président Valomana zay lanym-bahoaka tam'izany fotoana lany tsy nisy zany doublon zany tam'izany fotoana lanym-bahoaka ho iaho de reny anisan'ny anankiray fomba nanakorontanana sy ny taizana ohatra ratsy ny mena ny zanaka malagasy sy ny zaza malagasy noho ny fitiavana diso tafoatra voninahitra sy fahefana de ny fanana lainga ny vahoaka io ary izy io hoe nitody tsy misy fa ny atao no miverina tsy anongana izahay samy lazan'izany atao reniny vahoaka tsy anongana izahay fa izao kosa misy hosaitsaina setretiny efa mitady hipoka ve zany sarymbolany zany efa mitambatra efa ny singa rehetra sy ny marika rehetra de efa mivoaka eny amin'ny fiarahamonina rehetra eny any anivon'ny toeram-piasana any anivon'ireny orinasa-mpanjakana reny any anivon'ny sekoly dia zavatra kely tsy misy tika mety resaka sipasipa ve ny tenenana azy mety resaka zavatra hafa ve mety misy fotoana ny eny ainao eny amin'ny anjery manontolo mety resaka borsa tsy voaloha mety resaka vatsym-pianarana fa ao ambadika izany rehetra any tsy mikitika samy laza aminareo zay fa tsy mifanantona amin'ireny olo reny zay na iray aza fa zavatra tonga reny satria vary mangatsika mivadika vary masiso reny resahako rehetrarehetra eny ary ohatra ratsy nomena teto reny dia io fa mitady hiverina ka isaorana mpitandro filaminana nandray andraikitra tsy nisy no fifandonana teo amin'ny zanakitsika zanaka malagasy nandray andraikitra koa ireo tompona andraikitra tamin'ireo sekoly sy lycée isan-karazan'ireo fa tsy ho voatazony io raha mbola toy izao mifahasairanany vahoaka raha tsy mora ezaka social hafahafa zay misy zay indrindra tsy ao ambadika mantsy misy zavatra hafahafa mihitsy mandehandeha hitantsika io satria zay le hoe mbola le effet de mémoire nresahako teo ihany zay tambatra ety ny androany de mitombo de miakatra de misavovona fa ny valiny iny ny 2+3 égale 5 fa tsy hivadika 13 mandrakizay mihitsy ary ny 25 moins 13 tsy égale 13 fa égale 12 ka rehefa amin'ny fotoana anao andrinao an'le hoe égale mivoaka foana ny zavatra marina zany hoe mivoaka amina fotoana anankiray ny tena marina na nafenina na fananina mbola ny kobokobolina zay ny mahazo an'izao fitondrano zao am'izao fotoana zao tsika miteny zao zay ny mahazo azy ary zany mbola mino fa mbola ho avy ny mpiara-miombonantoka hafa toy ny voan'ireny tenina ataon'ny filoalefitra ny senity eo aloha reny
toy ny voan zao teny sy fanambarana navoaka ny rantsa amin'ny banque mondiale ao amin'ny groupe banque mondiale hoe misy an'izao so de minoa ianareo mpiaino ny aseseko iny efa nyvany lela zay indrindra ho avy ny hafa ary minoa ianareo fa atsy hoatsy a marobe ny tsy resaka hampamoaka io fa ivany lela zay ny fomba fitena azy ivany lela ka dia fomba anankiray zay hoentina manampy anareo mpitondra fanjakana hoe aitsy mbola azo ahitsy a ataovy zay tsy ampiletika an'le malagasy fa efa anaty fotaka izy zao a fotaka mihitsy aloha le fitantananareo miletika ao anaty fotaka le vahoaka malagasy dia ataovy a zay mba hanamavanana sisa mifahantrana fa ny atenenanareo a hitondra any amin'ny fampandroana tsy hisy zany namana faniry tsy mino an'zany a tsy mino an'zany ary tsy ino an'zany mihitsy raha mbola ireo olona sy ny fomba fiasany no tsy hovany a ka dia zay no fijeriko an'iny zavatra iny misy resaka sosialy fitambatambaran-javatra maro reny zavatra tretreny a dia ny andrala mety be dia misy elanelany be a eo amin'ny tena zava-misy sy ny zavatra iainany a sy hitany mpitondra asana ny mpitatitra ihany koa no mamitaka zava-misy koa zany eo amin'ny fitondrany io ny mpitatitra sy riramasa-bomanga reny zany BDP manodidina tena densité-ny reny ao anatina mety carré ao anatin'ny fitondrany io a PDB moarina amin'ny atao hoe anina manera-tany mihitsy fa mifamitaka ry zareo ao anatin'io a de lasa victime zay a ohatra akondro ranjaly ny retraretrany akondro lo maro be fontsy ozy tsika vanetsana akondro la de misy an'le akondro tonga de aingana be le mampienjera le avany brikavily mampienjera aingany iny a de misy le oditra akondro ohatrany somary malamalama somary milamindamina ihany fa de feno karaza mihitsy izy ao de tsy mahay mamindra eo ambonin'zay le tompahefana zany de izy io sasatry ny dona amin'ny poto io de lasa kanja mibarea manara-penitra lasa piscine olympique tampoka izy ary araky nitako tao amin'ny any ny piscine olympique ankanja barea io a dia ny risika ozy izy araky ny gazety mpivoaka isan'andro zay tao ary marina ny voalazany hoe tany Ouganda tany de ny giazany sinoa hatramin'le fotodrafitrasa giazany banky sinoa satria napresahana nampiasonina le vahoaka re moa tsy resahana tsony nitokanana nefa zavatra tsy tena mbola vita fa le paka 19 sararamasabomanga ny teny aloha anao fotodrafitrasa etampivoany tsika am'izay miariary hoe io anao andre matofilonina anao an'io haika tsy ampy le fitsiriana ny etude ny fanadiadinana resaka mahakasika ny tontolo iainana ny fivoan-drano ny ranonorana sy ny sisa de io izy io fa tratra de ho hitatsika io ngeny toy ihany araky ny teniko to ihany za mbola mino tsy sanatria maniry loza fa ivoaka ny nafenina rerehetra reo a atsy hoatsy ao anatina fotoana foy mety ny eramady ao anatiny ny ao anatin'ny kromita ao anatiny ny ao anatin'ny tsoatatra tsondoly ao anatiny fa de narendrika re le firenena re narendrika re le firenena dia ohatraohatr' zay ny any zavatra saika metiko anao fa bonne gouvernance koa ty tsaroako a misy zandry mpanao politika anankiray zay moa anisan'ny aro azy izy a mahakasika ny andriamatora avinambinina zay no totoe ny sazina ave azo sazina satria nampandavina onitra ray tapitrisa ariary datra mampalelo anatiny todika aminao ndriamato ministra ny fitsarana ndriamato prime ministre ny mahagaga de nyresahan'ny fitsarana indrindra nareo anivon'ny fitsarana manao hoe misy diffamation ny diffamation zany dia fanalambaraka zay akapobeny filazana zavatra tsy marina fanosorapotaka fanalambaraka raha fahazahoana iazy zay tsy pahay lalàna zao ny nahagaga taizany nisy diffamation rehefa miteny zavatra marina zay ray zay fotsiny any tiako apetraka naninona ka dia mampahery anao andriamatora avinambinina ary mampirisika ny hafa ijoro amin'ny zavatra marina tsy fanosorapotaka fa tsy rariny reny didim-pitsarana reny a tena tsy rariny ireny satria hita miariary fa tsy toerana fialofan'ny kamboty a sy ny manano teny zany a raha toy izao a no didy avoakanao ry fitsana raha mijery ave ty ivelany izahay fa tsy hitanay mihitsy aizany diffamation na avoay ara hoe izany tsy marina tamin'ireny de zany ny santionina ny zavatra miainana eto amin'ny firena akoatry nefa tsy fahombiazana anatin'ny fitantanana akoatry n'le zavatra tena nge tsy marina sy kobokobonina dia aria no azerany rihatra any amin'ny olona samyjoro amin'ny fahamarinana tsy azo ekeny zany tena tsy azo ekeny zany zavatra zany sehatra tsy miakina koa reny tatoato koa mbola anatin'ny vaovao ihany koa zany namana faniry fa rehefa natao nikatsy tena mitarainy reo any fototry ny fampandrosoana ano any mamokatra any mandoetra mandrotsaka ny vola betsaka indrindra anaty kitapo mbola mpanjakana io vola isitrahana reo sy lalaovinareo mianakavy eo io de nefa aiza le tosika tsy hitanao maso zany tena tosika tsy hitanao taratra atao anatin'zany lalàna voalany farany temo feny tetibola 2 sy 2 arivo
tsy hitanao taratra ekena mety misy anankiray anga mety tsy anjaranay ny tokony tena zay ny lazay ny ministry ny fitantanam-bola sy ny toe-karena hoe misy kosa reo le atido le tompona orinasa afakaba rehefa kaikho tapitra le fotoana isitrahany an'zany le hoe fanalefahana etra sy tsy fandavaketrany de hovaniny anaran'le izy fa izy hoe taovy mamay me sazisazy azy zany nge tsy de tena sarotra amin'ny manaraka azy hoe ity ihany nge le orinasa ity ihany le orinasa oatra nytsoka etra iny ka nanao zao sokafy ny orinasa malagasy fa mijala ny vahoaka raha zay ijerena hoe any mpanohatra na any mpitondra ny fitondrana mpomba ny fitondrana sokafy fa mila asa ny tanora sokafy fa mila etra ny fanjakana mila vola atao anaty kitapom-bola mpanjakana zany ny zavatra takina aminareo noeraoera moa ohatra nangingina endry zalahy ohatra miainao ny ngery zalahy ohatra nangingina aloha tatoato mino fa makelandry reo mbola manamboatra jiro krismasy izy satria ka zay mitetitetika ny anao krismasynaka krismasynaka midisika hatrany 29 desambra iny manko le hoe reberebena ndray le vahoaka de tsy nataony tery ambony ndray le jiro satria iny zany deputé fetra le tery akaikiny tanina renina tery de zao ndray novainy ndray le izy am'le krismasynaka zany de andray fa atsika mahay lo ry vahoaka atsika tsy voareboreby amina lafinjavatra volanareo ihany io ty le vola le hoe asaina andoavana amerenana vola ny banky iraisam-pirenena io ory vahoaka volam-bahoaka io amerenana io fa tsisy hoe vola ny jirama satria orinasa mpanjakana le jirama vola tokony ho any amin'ny vahoaka anatsarana zavatra fa io andrombinana io indray amerenana ny vola ny banky mondial zay tsara ho fantatra reo vahoaka so de mieritreritrnareo hoe tsy misy vola tonga de sokafana ny armoira de sokafana ny efitrano de misy vola ao mijira tsy zay io fa vola mpanjakany volam-bahoaka ny dikany io zany hoe iena zany ny vola okirakiraina so azo ampiasaina zay ny fandehan'io zavatra eo ka dia zany rehetrarehetra zany mitambatra ho fa vary masisiny ato dia zay angambany ano anjarako androany tsy nisy ny adiniko fa nisy moa ny afatra nomeny namany hoe mba resao mahakasika an'zao indresako kely ataoko hoe nanaovako lalovana kely teo zay resaka fanampiana sehatra tsy miakina nampitaraina ny mpandrarao ny ivony dia tokony hoenonareo reny ry mpitondra fanjakana tokony miezaka ianareo fa narotaona ary sisy hitondranareo eo dia tokony mbola manomboka zavatra iny ianareo fa tsy misy afa-tsy ny zay resy lahatra amin'izany fanampiana anamaivanana ny fiainany voaka malagasy zay ao anaty fahantrana fa mifampandrosoana hoa tsy misy nininona ho antenaina aminareo eto dia jereo ny sehatra tsy miakina mba eno ihany ny fitaraina n'zany mpandraraha izany fa anisany mety analefaka anamaivana n'zany fahorimo vahoaka malagasy anome asa izany mety anome asa ho an'ny tanora zanakitsika izany fa hatreto aloha tsy vaolany reny fanafaranetany reny zay le mekanisme faranytsotra tsy azon'ireo olon'ireo fa tsy valapatra any amin'izay tsonytsika fa dia tadidio reny tenina ataoko teo reny mba ajereny ohatra tsara mahakasika an'ireny saika fanavozana ny fantsona rehetra sy mifoto-dravitrasa mamatsy rano anatananarivo sy ny manodidina ireny raha tsy maty ny ambonareo zao nareo nanina raha mba niverina nandondombaravarana tany amin'ny banque européenne d'investissement de io ranga fa mbaradalany zay zao fa aloha ranga voziny ty zavatra satria tsy matoky anareo le olona tsy hainareo ny negosy fa mafana trosa tsy misy zavatra hainareo mihitsy ranga zay angamba ny anamana faniry asa raha misy ny zavatra mbola ty mifaniry horesahana kely na horesahana amiko alohany andao an'izao plateau ny Miara Manonja eto amin'ny MBS zao fa de manentana foana trany ny namana rehetra any amin'ny faritra rehetra 3 any irosa am'ireo dynamisation antika Madagasikara ary anaja ny fitsipika sy ny fifampitondrana atao anatin'ny atoko mba rehefa tonga eo amin'ny fitondrantsika ary tsika ho avy eo dia tsy hanao tony ny fitantanam-boalavo sy ny fanambadiam-boalavo tony ny ataon'ny sasany fa mba tena hoe tena hijery marina izany vahoaka izany satria ny mpitondrany tadidio na ohatra nay solombavam-bahoaka zay nge efa misitraka atao hoe tombontsoa tsy afeniny zany mihoatra lavitra noho zany vahoaka rehetra tsy mandady arona vahoaka malagasy rehetra any ka dia tokony mba ho tonga saintsika rehetrarehetra andray andraikitra tandrify atsika dia mampahery atsika rehetra any amin'ny faritra rehetra any indrindrandrindra ary ny zavatra atao tsy eto Antananarivo ihany ohatra ny hoe misy tsaroko foana le izy fa ialako tsiny aminareo ireny hoe izo anisan'ny tena mbola neritreretiko tamin'ny maraina teo mbola tsy tokony zany teleferiky zany no atao atsaro mbola fotoanany zao atsaharo ere andre matofoloa ajanony fa tsy fotoanany zany zay ny tena maranako azy namana faniry de averiko any aminao ny fitenenana de makasitraka atsika rehetra naharitra ny aino zany fandaharany zany dia
mametraka ny veloma mandra-piona ary mbola manamafy ny kopakopatanana nataoko andrindra ho anareo any ambanjany fa ho avy ny fotoana hidinana eny aminareo any fampitafatafatsika ifampiresantsika metrahantsika an'izany hoe tanjaky ny tiako madagasikara sy ny toko tarian'ny président markarval manan'izany samy tsara ya le resaka ravinambinina teo moa zany iny zany ny tena ao ambadiky ny zavatra iny zany de hoe zay olona tehiteny zay olona samijoro zany a de arangaranga ny lafin-javatra ohatrandray atteinte à la sûreté de l'état zany le hoe nahazony ravo no afana no salasalana atteinte à la sûreté de l'état ony zany le nefa lanceur d'alerte zany no miteny de hoe manala baraka amin'ny fitondram-panjakana le nanomezana azy onitra 1 million d'ariary de nieritreretiny zany aminatin'ireny fantatra ihany le tia natongavana amin'ireny juridico politika ihany reny na inona resana anatin'ireny de hoe eo anareo zay mitady iteniteny ateorina de efa mandrangaranga ny lafin-javatra ohatran'ireny fa mailo anatrehan'izany tsika voaka fa io le nyteneny député fetra teo hoe nitody tsy misy fa ny ataony miverina de efa manomboka miainga izy io miainga atsikelikely izy io de efa manongana miangona de ohatran'le rano manomboka mangory vitsika de rehefa le mangory vitsika de mangotraka de rehefa mangotrika izy de na le sariny ara de tsy hoany eo amboniny iny zany tena izy tena ny eo anatiny any de zay ngamba mahatonga le hoe mipoka ny sarymbolany satria rehefa mafy lay ina moa zany le hafanana sy le entina ao anatiny ka efa mangory vitsika tsara izy io zay le zava-misy io de le fanjakana mahalala an'le mécanisme sy le zavatra nataony sy le approche sy le nataony tamin'ny fotoanandro de hitany tena ohatran'izao mihitsy le niainantsika taminazy fa tena maitotsika de zay mahatonga azy rehetrarehetra sady miady akarina mifanipaka ao mifamingana mifamely ana teo zay mahatonga an'izy menakavy tsy mahita ho raisina am'izay fanapahan-kevitra raisina dia metraika aty amin'ilay fiainantsika le izy mo Andriamanitra koa mahay zavatra rehefa tsy nahazo tsodrany ianao de hatramin'ny farany zany aseho an'Andriamanitra ny hoe zavatra tsy nakasitrahana al izy de miseho tsikelikely amin'ny endriny samihafa lay tsy fetezana zay miseho am'izao fotoan'izao zay ny amin'iny fa dia misy hafatra zay nataony namana moa ato ny tenen'le namanaty moa zany ny be pitatsy amintsika le izy de alefako any amin'ny technicianna zany satria tsy mandeha tsony ozy izy efa tapabolana ny MBS radio aty aminay atsimona ambala avao de tsy maheno Miara Manonja intsony de fa maninona mangataka fanazavana zavad dia ho alefa ny namana technician zay satria tsika koa tsy mora ihany koa no migere satria misy point maromaro eto Madagasikara misy MBS dia tsy maintsy amboarina avokoa zany toetrandro ny jirama ny rehetrarehetra manao ny ataony daholo eo ihany koa ndraindray fitaovana somary misy somary antitra kely ihany dia reny rehetrarehetra moa zany tsy maintsy diniana daholo fa ny zava-dehibe rehefa tsy mahazo tsika zany amin'ny alalan'ny radio de misy ny réseaux sociaux ohatra zao zany anarahantsika azy de miaingeto daholo ny vaovao averiko indray zany amin'ny sabotsy fa efatra ny volana Desambra ho fanampitsika ny namantsika ny rahalahy ny anabavy ny zandry ny zokontsika ny ray aman-drenitsika any mahafasa voalohany sy mahafasa faharoa ao anatin'ny commune Ambonivohitra Farafangana district amin'ny Farafangana noho ny tanana may de hanampy azy itsika araka ny antso ataon'ny RMDM de eny amin'ny magro biorika daholo ny fotoanantsika de mitondra izay voatsirambony tanana na inona tandrify anao de eritrereto zay hoe ho an'le havako ho an'le pray tanindrazana amintsika zany rehetrarehetra zany dia amin'ny sabotsy zany manomboka amin'ny sivora maraina de entsika no mitafatafa ihany koa raha misy ny adevitra zay tokony fampiresana akoatra zay hoe tena tsy papaika zay ho andreo namana any atsimo atsinana makasitraka ny technicianna makasitraka ny Alain-Ndremiseza Martin avy Anosy Belleville Itahina avy etsy Anosy ala ny namantsika Rina Arabe Mananjara ary ny député fetra Rahalahy Mizafimbololona ny ara-dalana tamintsika tamin'ity androany ity rapitsondray ny fotoanantsika manaraka ary dia solomavim-boaka sy adevitra vaovao hafa indray no entsika ao anatin'izany misaotra tompolahy makatelina tompoko vavy